Ka ny oran-doha taona amina tsangantsika rehetra ary mbavokiso mbavokiso zavatso any mangetaetana awe mbavokiso zavatsoa ny mangetaetana. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Manao na daholo nareo tsangatanana daholo ary fa anisan'ny mahafinaritra ny mifampiaraba tonga tsy miaraba hony namantezitra izany. Ka dia aleo mifampiaraba foana ny velinaina trapamonjena andao iondrika ivavaka alohatsika androka an'ireo fanaratsy ivavaka avy atrantsika. Misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra rainy amin'ity Zoma Fanavaozana sy fampiorenana zay atrehana ity indray. Faly be zay raha mbola afaka manatrika an'izao fotoana izao. Maro ny olona tena maniry Jesosy mba te ho avy eto hianatra hanovoery hifampizara fahalalana fa ao ny asa zay tsy ahafahany miala Jesosy. Misy raha vao eo ny antso hoe na frère pastera tsy hanananay nefa mba te handeha zay mba te hitondram-bavaka ny fiainanay. Zany rehetrarehetra zany Jesosy natao hoe fiainany ety ambany masoandro. Ary zany indrindra ny tsy maintsy hijoronay ifampianaranay sy ifampahirezanay ifampizaranay Jesosy ny teny mamy avy aminao. Fa ny teninao mantsy dia aina ho an'izy rehetra mahazo azy ary fahasalamana ho an'nofona rehetrarehetra. Angamony dia voly faly amin'izany mitady hevitra mandrakariva ny kalan'olosy ny vazimbo ny asany maizina andro-danana anakatsakanana n'izany fotoana izany. Dia zany indrindra nge Jesosy nijoronay andravany sy amtehanay ireo asan'ny fanaratsy rehetrarehetra. Ka ndreto zay araka iompoa mampanahy iaraka anonona ny teny pahefana mba hahafanay mamotika sy mandrava an'ireo fanjakan'ny aizin'ireo. Ka ho Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino any asa ataoko ny ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ny ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Ary zao famantarany zao no anarak'izay mino amoaka demony amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny sitrahany marary atsangano maty diovo miboka avoainy demoni efa nahazo maimaim-pona ianareo koa mameza maimaim-pona. Ny Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrahandray ihany ho andrahako anareo kosa ary rehefa lazany izy dia nanisy mofinaina ka ozy taminy raisy mifanay masina na elikizana velanareo dia voavela izany ary na niza kosa ny tsy ahavelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Reto zay Jesosy ary anatanteraka ny teninao koa Jesosy hoe toery ny devoly dia andositra nareo izy. Kanizany izy mino ny anaranao dia anangana ny tananay akavanany zay amin'ny tena sy andravany za mifanjakan'ny aiziny zany. Koa amin'ny anarany rehetrany
vai misalibona ankalan'olo sy ny vazimba rehetrarehetra torako amin'ny afony Jehovah anatin'ny lohanay te voly anaty sofina rehetrarehetra any zany rahan Jesosy Kristy avy Nazareta rava ny asana kalan'olo ny asana vazima rahan Jesosy Kristy avy Nazareta erina kalan'olo sy ny vazima asimobe mamonina rehetrarehetra narabekory torako amin'ny afony Jehovah any amin'ny sofina samy mandroaka any amin'ny taresiny sofina daholo amin'ny anaratra sy any amin'ny sofina rehetrarehetra any devoly mamparenina rehetrarehetra miala any amin'ny sofina any devoly kalan'olo zakala mamparenina miala any amin'ny tarehany fisalibonana devoly mitondra ravizanana rehetrarehetra miala devoly misalibonana miala any amin'ny tarehany miala amin'ny anaran'i Jesosy miala tsy manaketsy miala any anaty maso any miala any amin'ny soroka kapohana daholo ny soroka ny devoly satana mpanao taingim-bozina hoe mpanao taingim-bozina rehetrarehetra devoly kalan'olo mpanao taingim-bozina miala amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anatin'ny fo any miala amin'ny anaran'i Jesosy miala anatin'ny fonay Jesosy dia misy andrata feno ary ianao araky ny teninao hoe eo amin'ny toerana izay tsonareo ny anarako dia eo no amaliko anareo sy hitahiko anareo misaotra indrindra Jesosy ko aza izahay mihena voninahitra fa ny anaranao rery ihany amen. Ry tompo ny tany maina no mitoerako midina Cialo, cialo, camaraki, nasanu andatariku, Paiere, culinaria, sasiana, variku, oriku, oriku, kuoritani, mana, nuriku, Cialo, cialo, camalaki, lasanu, faieri munina, iasasiana fambifu. Eny ary tafahonetsika hianatra ny amin'ity androany ity satria tafika masina foana ny fiainana isanandro tsy mety nefa raha tsy mamme voninahitra an'Andriamanitra isika rehetrarehetra sokafantsika eo ambany masika ny salamo aloha salamo fa 2:20 amin'ny 1:9 ka hatramin'ny 5 izany salamo fa 2:20 amin'ny 1 ataontsika hatramin'ny farany 9 ka hatramin'ny 5 farany zany vita izay dia ny hira ao amin'ny firana protestanta hira voalohany amin'ny firana protestanta ny voalohany sy faharoandriana nary masina indrindra ataontsika miredona tsara mihitsiny azadiny fa eo amin'ny toerana etsotsika ny anaran'Andriamanitra dia eo no amaliny atsika sy hitahiny atsika tsiraray avy andehantsika hiaraka nangatanana me voninahitra an'Andriamanitra manao hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany aleluia masina 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 Jehova tompony maro enika mivonahany tany rehetra amen. Dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'ny Jehova Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy atombotsika salamo fa 2:20 amin'ny 1:9 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe faly aho raha ozy ireo tamiko andeha isika ho any hatramin'ny Jehova ny tongotra efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema dia anao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara ano hiakaran'ny firenena dia ireo firenena
Jehova. Lalàna amin'ny Israely zany mba hisotra ny anaran'i Jehova. Fa any misy seza fitsarana mipetraka, dia ny seza fiandriana amin'ny mpianakaviny Davida. Mangata fiadanana ho an'i Jerosalema. Ambinina anie izay tianao, fiadanana aneo ao anatin'ny mandanao, fanambinana aneo ao andapanao. No ny rahalahako sy ny namako no anaovako hoe fiadanana aneo ao anatinao. No ny trano Jehova Andriamantsika dia hitady izay azaranao ao. Amen. Andriananary masina indrindra, ataontsika miredona tsara zany izy zany. Masina indrindra ny anjelina mitoetreo a mina mifamaly oye masina indri andrianana ary teloza ir andrianana ary masina indrindra andriana ary masina na tsy hita azy zao ny voninahitra ao taze zao ny vonina masina indrindra ianao irery na indri ianao irery na irery andrianana ary telo zay iray iondrika hivavaka isika rehetra. Voninahitra anie dia mbola sandratra eo anao atrandry Jehova Andriamanitra rainay. Le Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra, lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Le Andriamanitra mipetraka ambony seza fiandrianana. Andriamanitra avipetraka nefa iva avijery. Andriamanitra miondrika mijery zay rehetrarehetra miankohaka eo anatrehany. Lay alfa sy omega. Ndreto zay tafavoretondray amin'izao Zoma zao. Andro ray natokanay isan-kerinandro ianarana ny teninao, ifanakalozana Jesosy, atakaranay marina ny hevitry ny teninao. Andro ray iomanana ihany koa fanavaozana ny fiainam-panahinay. Misaotra indrindra Jesosy ny amin'izany famindrampo zany, fa ny famindramponao ny tsy nalandritra anay. Ngamo zay ireo nisy nanao ny marina na dia ray akory ary, fa dia velonay natrapa-mijena nefa zay tahaka ny olona tsy nanatsiny na dia be fahotana ary mpameriperinkeloka eo anatrehanao, mpamerimberiny-eloka eo anatrehanao. Fantatrao ange zany Jesosy, ary tsisy miafina aminao mihitsy zany, fa zay mpanomponao mihitsy ary ny tena ratsy eo anatrehanao. Marina ny teninao hoe ianareo tsy miditra zay te hitra ihany koa tohananareo sy sakananareo. Zany mihitsy mampalahelo anao Jesosy, ny toetranay sy ny fomba fihetsikay, ny fisainanay reny no hitan'ny olona, dia lasa kamo izy mivavaka aminao, lasa malaina ny olona anantona anao. Zany mihitsy no avoziny fa taona ny fananganany ty taona ty ho atsangana indray zay efa rava Jesosy, tahaka ny taola maina ny fiainanay, araka ny voasoratra amin'ny Ezekely. Taola maina tena karakaina ny fiainanay io Jesosy, ary zany mampiazakazaka anay hitady anao, fa mova misy zava-magaga zay tsy hainao atao ary zany indrindra Jesosy no mampiaiky ny fahavalo eo anatrehanao. Koa ankehitriny nideranao zay, fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra, tsy misy ny tahaka anao Jesosy. Andriamanitra tsy mba natao tanana ianao, fa mpamorona ny zavatra rehetra. Efa nisy hatramin'ny fahagola lay izy atr'izay ary mbola ho mandraka zay. Raha mbola velona koa zay ka manam-pofinaina, dia hidera ny anaranao masina, ary tsy misy anarana ihany kofanay afa-tsy ny anaranao irery ihany, satria ny anaranao no nahavonjy anay. Dia ho andalam-pahafatesana zay no nisitranonao. Ny fiainana efa tsisy fanantenana intsony no nareninao Jesosy, tanteraka taminay rehetrarehetra mihitsy ny teninao hoe tsy avy antso ny marina fanompanota mba hibebaka. Misaotra indrindra Jesosy, ataony ahoana moa tsy hisaotra anao manoloana an'izany fahatsaranao zany. Ny anay zay tianay ihany mba tianay,
zay manao soana ihany mba tena tiavinay, fa ianao Jesosy tsy avy antsony marina fa nanompanota indrindra ary dia nitiavinao. Hoy ianao Jesosy hoe ny atao hoe fitiavana dia tsy hoe anareo akory no tia, fa zany efa tia anareo hatramin'izay ka hatramin'izao. Koa dia misaotra indrindra misy aminay reto mety androany vao mba nanitsaka an'izao toeran'izao. Misy ihany koa Jesosy mety mba misy zavatra ilainy amin'ny fiainana dia tonga eto izy amin'ity androany ity, fa tsy mijery zany ianao na mijery zay mety ho any am-ponay ratsy feno lotsorombaka zany, fa mijery kosa ny fiazakazaka ny ala tany atokantrano. Dia marina amin'izay rehetra nanitsaka an'ity toerana ity sy mihaino any atokantrano tena hoe vao niala tany amin'ny toerana nisy anay tsiraray avy zay dia efa nohamarinonao. Saotra indrindra Jesosy. Koa dia ndreto zay miaraka miompo amampanahy eto amin'izao toerana izao, anandra-peo idera sy ankalaza anao, ka na dia tsy mahay tahaka ny foanao ny anjely ary tsy ny olo-masina ny an-danitra any, zay mitalakotrokotroka tahaka ny varatra sy mirondrona tahaka ny ranobe. Raiso re tompo azafady indrindra fa tena vokatry ny fonay ny fiderananao manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eny amin'ny voninahiny tany rehetra. Amen. Napetraka ny Fiangonana. 7:12 hianatra ny soratra masina avy hatransika. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao. Ry Jesosy mitenena fionao fomarare enare ny teny izy iorenantsika moa dia le ao amin'ny Zoma aloha. Tao jerentsika le Zoma efa hitantsika teto zany Zoma 7 andininy voalohany. Zoma 7. Ny Zoma moa zany maboky ny fahendrena azy dia atao hoe fa izy fa tsy hoe toko zany. Ny Zoma eo abolana ny salamo ny mpitoroteny dia atao hoe fa zany, satria itsika moa mianatra dia mifampizarana zany teny zany hatrany. Zoma 7 ny andininy voalohany. Sora tomboka fa misy mpitendry ihany koa ka eo Zoma 7 ny andininy voalohany no iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy mpiatafika avany zanak'olombelona ety ambonin'ny tany ary tsy tahaka ny andro mipikarama avany androny. Amen. Ray masino mana Masina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Androany dia narantsika jerevantsika manokana ny loha hevitra ny hoe tafika masina ny kristianina sy ny ady izay atrehana. Dia fampizarintsika ifampianatra hoe ahoana kay no ahafahantsika miatrika an'izany atao hoe tafika masina izany. Raha vao mitenitsika hoe tafika masina dia ny zavatra ao an-tsain'ny olona dia hoe andeha zany zay ho any Mazenga, andeha zany zay ho any Toliara, ho any Fort Dauphin sy ny sisa rehetrarehetra. Ye, tafika masina tokoa zany, fa mila tsarovantsika dia zao hoe ny tafika masina ry havana tsy voatery le hoe rehefa manoronetana dia manomam-panahy dia andetsika ho any amin'ny toerana anankiray izay voatendry ahafahana mitoro ny filazantsara. Fa araka io Job io ny tafika masina dia manomboka hatramin'ny ianao ny torotorona tao anatin'ny kiboniny eny dia efa nisy tafika izay tsy maintsy efa natrehana. Aza adino fa ny tafika tompoko dia tsy miandry mandeha any amin'ny faritany vao manao tafika masina, fa isan'andro dia efa tafika masina foana no atrehana. Zay aloha zany dia mila raisinao noto mihitsy hoe ny tafika masina kay zany tsy voatery hoe le za mandeha tsika mantsy hoe anomana tafika masina andeha volana ho dia zay tsika vao miomana mianatra ny atao hoe tafika masina. Fa aza adino fa ianao dia efa nitorotorony voatany anatin'ny kiboniny eny dia efa nanana fahavalo ianao. Hianatra an'izany mihitsika rehefa avy eo fa ahoana moa pastera mahatonga anay hoe zay zany voatany kiboniny eny dia efa nisy fahavalo, dia ho jerentsika mihitsiny
Joba fahafito ny andiny voalohany dia fanteny an'izany hoe tsy mpiatafika vany zanak'olombelona ety ambonin'ny tany. Ny ahatongavany ety ambonin'ny tany zany tsy hilalao, tsy ny asa ihany, tsy ny anatra ihany, tsy ny hoe amitan'izay adidy isan'andro ihany, fa anafika. Zay ny antom-pisitsika ety ambonin'ny tany. Inona le antom-pisitsika ety ambonin'ny tany? Ny soratra Masina ataovy mafy tsara ny inona hoe anafika tsika raha lasirana bavy zany zany mila sorata anafika kay zany ty. Ahoana zany ny atrehako an'izany tafika masina zany? Rehefa enonao ny fitarainany tsiraray avy dia hita hoe misy resy anady ao, fa misy koa nefa hoe mpandresy ao anatiny. Pastera, jorovavimbelona zay fa noentina mbavaka dia mivoaka tanteraka ny visa. Ok, naresy ianao zany. Pastera, mijorovavimbelona fa afaka CP ny zanakay BPC. Ok, naresy ianao zany. Misy zavatra be dia be ohatran'izany. Fa mandeha koa ny mesazy. Pastera, nanianiko hoanina reto tsy misy ady atrehanao zany. Lasa ny pastera nivadiko lasa any dia mbola tsy miverina hatramin'izao. Ady zany atrehany zany. Hiditra mpianatra zao pastera, afaka 2 volana. Ady zany atrehanao zany. Voaka ny trano ianao andeha hiasa, misy ady atrehanao any an-dalana rehetrarehetra any. Zay nge le jerentsika hoe zaho misy fotoana moa miresaka an'izany mihitsy amin'ny olona hoe tsika ny raha ny tena marina tokony ianareo piny mihitsy no anery anay pastera hoe mba asio fotoam-bavaka atao am-piangonana, fa mafy loatra ny ady atrehanay ka mila tsy ho resina intsony, fa mila hery izahay hiatrehanay an'izany ady zany. Pastera, tsy manaiky zay raha tsy asianao alim-bavaka ny fotoana atao am-piangonana, tsy manaiky zay raha tsy asianao fifadikanina atao am-piangonana, fa mitady ho resy anady izahay. Aza dino fa tamin'ny adiny fanaova Mosesy sy ny Malekita sy ny Jibosita rehetrarehetra dia raha vao mitsangana ny tanan'ny Mosesy dia maresy ny zanak'Israely. Fa amin'ny fotoana ampidinana ny tanan'ny Mosesy dia resy ny zanak'Israely. Arapanao raha lavenisy. Dikan'izany zany ao anatin'ny ady atrehantsika amin'ny fotoana izay tsy mananantsika fotoana hivavahana sy ianarana ny tenin'Andriamanitra dia misy faharesena ao anatin'ny fiainantsika. Ny ady ry havana malala ao amin'i Jesosy dia reto ihany. Na ianao mpandresy dia tohizo. Zay ihany. Tsy misy ady eo anelanelana. Tsisy hoe matisa ny olona aloha ny anaisin'ny devoly androany. Tsy misy matisa ny olona ao amin'ny devoly. Fa na ianao mpandresy na ianao resy. Kanefa tsy misy an'izany nandresy tsy miady zany. Zay aloha nandresy fa zay tsy niady ka. Fa naresy tamin'ny naresy fotsiny zay ka. Fa naresy tamin'ny naresy fotsiny zay fa zay tsy niady. Fa raha misy ny fifaliana zay tsy mahafaly indrindra dia ny fandresena tsy niady. Tsy haiko nareo nefa nahita an'izany. Nanao baolina zay teny tamin'izany tao ambadiky ny star misy terrain. Dia niandry, ny andrasana, maty sa teny an-tanan'ny tournoi, tsy tonga le adversaire. Ny antony satria ny namanay azafady moa le fiteny hoe bandina kazomanga maherisetra be daholo. Dia tsy sa niatrika le adversaire satria zay raha milalao baolina dia tsy baolina nilalaovon'le namanay fa nitongotry ny sasany natao amin'ny baolina. Dia tantara misy mihitsy zany dia matahotra le adversaire hoe ho voakaparanjo eto fa aloha mihitsy tonga dia tsy tonga mialoha dia tsy tonga ny adversaire. Rehefa tsy tonga ny adversaire dia namelera ny tsy adiniko mihitsy ilay inona moa ty le arbitre. Zao miandry kely tsika. Raha vao tsy tonga ao anatin'ny 10 minitra satria fotoana efa tongony hanomboana dia ho tsofoko ny sifleo izy izy. Dia tsofina maninona zany? Tsofina zany hoe mpandresy nareoko. Zany ve dia ay ve miandry. Aizary amin'io zay tsy hoe mivavaka tsy ho avy fa mivavaka mihitsy aloha tonga satria efa maika tsy andry ery ilay ifamelmelezany eraky ny terrain. Misy an'izany hoe alefa fotsiny baolina dia le baolina makita dia mihazakazaka dia misy mitsambikina manao ina moa le ohatrany manidina be manao tsy tadidiko moa tamin'ireny amely io nitanjona zany alefako any aminao ny baolina mba hamelezako fotsiny ianao. Zany inge ny fifaliana tamin'izany niandry aizary tsy tonga amin'izay le adversaire tsofina ny sifflet frrr mpandresy fa mifidirana teo ambonin'le terrain tao dia kampy zany daholo. Ny anangatanana zay zany mpandresy dia mpandresy an'izy mpandresy fa tsy tonga ny adversaire dia mpandresy zayko. Mpandresy tsotra n'izao fotsiny fa tsisy adina atrehana. Ay zany dia raha aveo rehefa mibata ny amboara tsy isy fifaliana. Ohatrany tsy tena faly zany hoe faly ihany fa ohatrany tsy tena tany vokatra eo fo satria tsy nahafaly le fandresena azo fotsiny. Amin'ny fiainana kay zany tsy mahafaly koa ny fandresena azo fotsiny amin'izao. Dia ay zay no mahatonga an'Andriamanitra mampandalo anao épreuve anankiray
satria rehefa mandalo an'le olana ianao na mandalo an'le ady aty anao ka mivoaka mpandresy dia ianao mihitsy ny faly rehefa avy eo. Tsy misy faly zany hoe raha tsy misy nge mibaka na BBC tsy misy faly zany ohatrany hoe faly fa ne faly fotsiny ako fa tsisy ninina fa faly fotsiny amin'izao satria mifalia mandrakariva. Jerevinareo tsara fa ny fifaliana nge matetika ao an-trano dia le hoe nisy niatrika fanadinana atao dia maninona afaka. Tsy zany ve ny fifaliana zany afaka hoe fifaliana be mihitsy ao an-trano fa ohatrany tsy hoe tsy dia misy zavatra hitako zany amin'ny fiainana hoe rehefa misy ke le olana dia mivady izay koa ny tena fifaliana zay amin'ny fiainana. Fa dia zany zany raha tsy misy le olana miva zany raha tsy misy koa zany le olana dia ohatrany hoe tsy dia misy fifaliana zany. Ohatrany hoe nareo zao mety tena zany hoe aiza koa pastera misy an'izany hoe rehefa tsisy olana dia tsy faly ny fiainana fa tsy fantatrao mamy raha tsy misy mangidy dia tsy fantatrao koa hoe manahoana ny tsirony mamy raha tsy efa nanandrana mangidy ianao. Ny zavatra tsapako hoe misy tanjona mivady hoe andaotsika vidy tele manangona rehefa azo am'izay le tele herinandro mila tsy aly apotry le tele mijery fotsiny aloha ty le tele amin'io le tsy natandremo aza kitikitihana mihitsy tsy azo kitihana ny commandin'io tsy azo atao an'izao io petra azo atao an'izany le commandy dia eo apotry le tele dia lasa fifalianao anao satria nahita fandresena anao fa azonao lay nirinao. Zany daholo nareo rehetrarehetra mipetraka ireo rehefa misy zavatra tamin'ny fiainana na tenaina na zavatra ady na trehana amin'ny fotoana azahoanao an'le fialina moa zany lay fandresena dia tsy maintsy misy fifaliana ao anatinao. Nareo zao analabaka amin'ny taitaina ary matetika tsy mpanalabaka no mitaitaina lavitra fa ny ray aman-dreny. Ho an'ny mpanala fanadinana ohatrany marina nge le teniraka venisy fa zay nitovy ihany tamin'ny zanakena nala sepe nge le zanaka izy tsy tia lala zay valiny ihany milala eraka ny tanàna any izy ianao miandry anana na ary zay le valim-pahaladinana fa ngana re tsy taitra ny azy moa ny afaka ihany na sesiny izy ko moa zanaky ny mino hatrany dia efa fantany hoe afaka izy fa ianao moa mieritreritra le afaka lazainy akiziko moa afa mihitsy indraindray dia efa manantena zany izay zany fa ianao miasa saina ianao anatin'izany. Ina moa zany tia natongavana anatin'izay hoe misy ady atrehana foana isanandro eritreretinareo amin'izany moa hoe aiza moa ny alalanao hoe mivoaka ao an-trano ianao andeha hamonjy lanonana nefa famisavinana ihany. Iza ny eritreritra an'izany hoe zareo le voaka ny trano fa andeha ho amin'ny saviana zao androany marina nge zany fifaliana ny andrasana amin'izany ianao manapo hoe tonga vana tena anao lanonana hiara-faly hiaraka hitsinjaka hiaraka ilanonana fa tsy zany ny zava-misy. Ary zany nge ny tinenako anareo hoe ty fiainana ty nge ho riavana ka tsy hisangy aminao za mihitsy ny devolo tsy manao mihitsy ay zazakely voateraka satana aza sina mafy fa zazakely aza mamely mafy an'io zazakely voateraka io anao tsy tia lalanao an'izany satana fa vao manomboka tera avy any kibo anao dia efa asiny mihitsy anao nyreninao mety asiny an'izany hoe inona moa lafika mba hatonga anao ho afa-jaza atonga an'io zaza itsoary akory ataony misy toana ataony miady ireo ray aman-dreny ireo dia amin'izay ray aman-dreny manao hoe asory any io zaza io efa ady nge zany ataony satana zay tsy hampahary anao dia zany misy ady atrehana isanandro iresaka an'izany raha lavenisy avy eo ho avy ankeo pasteur miora Zoma fahafito zany ny andininy voalohany dia hoe mpiatafika tsy mpiatafika vany zanak'olombelona ety ambonin'ny tany. Na io fanadinana andehananao io ary dia fa inona koa io zany atafika masina atrehana manafika ianao zany fa ny tena atao hoe mamafimafy any tafika masina manala fanadinana tafika masina mantsy mety mba misy olona 10-20 miaraka fa ny fanalana fanadinana tomboka dia ianao sy stylo sisany eo dia rehefa tsy hainao eo dia ny stylo ohatrany hoe nanao ratsy ianao dia kekekery hoe ianao stylo tena nandreraka mihitsy ty tsy manakosoratana mihitsy eto iady amin'ny stylo ny ataonao raharaha misy ady atrehanao ao zany mila miomana ianao amin'izany fiatrehanany hoe ady sy tafika masina izany. Ao amin'ny Genesis tonga dia mandeha avy hatranytsika bokyny Genesis fanahoana raha moa misy ny ady tonga dia manomboka any voalohany mihitsy Genesis toko 7 andininy 7:10 Genesis 3:14 ianaran'i Jesosy ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny ianarana satria nanao izany ianao ko amin'ny biby fiompy rehetra sy ny bibidia rehetra ianao ny voaoziny ny kibonao no andehananao ary vovotany no hoaninao amin'ny andro rehetra iainanao
de ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny tohizo tarana ny ozona voalohany tamin'ny fotoanandro nanontany Adama sy Eva de nilazaina hoe nkibonao nandehananao enao de ho ampifandrafesiko enao romena rano sy ry devoly satana sy ry vazimba sy kalanoro ho ataoko rafiny raha vehivavy sy ny taranany raha mbola tarana behivavy ry havana de rafiny devoly daholy tsy ampanangatanana fa za mino fa raha zao pozinareo zao tarana behivavy daholy nareo reo garanti zato isanjato zany fa za mpaminany tsy etiko saloha tsisy tarana dela hoe zay natera dela fa raha mbola vehivavy no niteraka anao de fahavalon'ny satana ianao aza taitra zany namtarina hoe mafy ny antoko pastera so ne satana efa mipikelikely akazany nge nefa isina hoe tia-tany ianao nge tsy miomany zany olona miady zany pastera zany olona manao tafika masiny zany zany olona mandroka devoly manamasina rano zany mpiandry ihany manao an'izany zany nge tsy mpiandry ay satana mantsy manao hoe mbola tsy mpiandry io aza kitikitiana mihitsy io fa io mbola tsy mpiandry aza sina mafy koa io fa io mbola tsy mpiandry tsy misy an'izany ny baiboly fa na mpiandry ianao na tsy mpiandry na voateraka androany de fahavalony ianao zay fahavalony aoka hore manera-tany fa tsika mianakavy de fahavalony Lucifera fahavalony Belzebuba ny Asmodea Belfegor Mamon zany anaran-devoly daholo zany fantaritsika daholo zany Beliala ny Astarte zany izy daholo zany devoly zany rahiny amely atsika mbola voatany amboakarytsika rehetrarehetra noho izany tsika rehetrarehetra reo de mila conscient tsara hoe za manana ady atrehany tafika masina atrehany raha vao miposaka koa ny masoandro de efa misy ady zay eny fa mandrapiletiky ny masoandro matory ary jerevinareo tsara ny devoly nge tsy ianao mifo ihany no asiny matory ary ianao amin'ny alina tafiany tsara zao mihitsy firifiry taminareo aza menatra iza taminareo rehefa matory amin'ny alina ny manao an'le jesosy aza menatra tsangano ny tanany izy izany efa tratra an'izany tsangano mozy efa tratra ozy tsy miteny zao fa zy efa tratra hitanareo ay zany ny olona matory fa ny fanahany tsy mba matory de io fanahy io miady izy io amin'ny alina de ny devoly satana amin'ny alina ny tena miasa foana izy andro manalina fa ny aizina zany ny tena ahafaha miasa misimisy kokoa de afaka manindry tsara anao mihitsiny amin'iny alina matory iny so anao mieritreritra za efa matory tsara ary satana fa mipetra tsara am'izay aloha aza mifampikitikitiky fa za zao eto ambony fandrina fa endrasa mihitsy ary anao ambony fandrina mba ho tafiany dikan'izany misy ady atrehany olona zany eo zay ny mahatonga ny hoe prafy ny zanak'olombelona sy devoly satana efa nianaratsika hoe nydikany hoe satana de hoe mpanohatra mpisakana fahavalo zay ny dikany raha manala fanadinana baka ianao de ao foany satana fahavalonao anohatra ahatonga anao tsy ho afa-panadinana satry ny anareo bady mandrakarivo de tohanany eo ianao aza dimy fa raha vao mivoaka miasa ianao de ao koa satana anohatra ny asa zay ataonao ahatonga anao tsy hitondra na ariary ao an-trano ary amin'ny tokantrano peda be zany ny endrika fisehoany zany asany devoly satana zany zay ny dikan'le hoe satana ozy izy tsika dikan'izany mpanohatra ny asany zany tsy manao ny asany zany satana raha tsy manohatra tsika isan'andro noho zany mila conscient tsara zany tsika hoe zay rehetrarehetra natera behivavy de manana adidy ka arak'le zoba sy etien teo zany de ny adiditsika zany de manafika itsika na ianao mpandresy na ianao resy olo manam-pahaizan'izay hoe ny fiarovatena tsara indrindra de ny miatake averina ihany ny fiarovatena tsara indrindra de ny miataky ihany tsy misy an'izany fandresena tsy ny ataky zany dikan'izany zany manomboka ampianarina ny vahoaka kristianina rehetra mila miataky tsika amenanareo daholo ny planina hoe reto ny anaovana azy reto ny fitaovam-bedina zao ny fiady amin'le devoly satana efa menantsika teto ny akamin'ny akabeazana zany tompoko na tonga an'le hoe manamasina rano ampianarina daholo ianareo anamasina rano Jesosy rano tonga rano Jesosy mba ahafahany hoe tsy miandry-piandry na mpiomana na ina moa na pastera foana namasina fa miaraka manamasina zany am'izay miara-miataky miara-mandrava an'izany asana devoly satana zany tsika noho izany efa tonga eto izy mirala reto de amenan'izy ireo ny fanohizana fa zay aloha natao hoe fanokafam-bavony noho izany misy karazana toromarika omenantsika zany ao anatin'ny asa sy tanterahana sy ireo fandroana devoly sy le paikady
na ho an'ny mpanala fanadinana na ho an'ny mpiasa na ho antsika tsiraray avy zay miatrika ady ankehitriny ho voninahitra Andriamanitra ray zany. Vavakantsika dia miakatra avy hatrany Rahalahy Venisy, vavakantsika. Misaotra indrindra Jesosy hianatra indray izay androany ny amin'izany hoe tafika atrehanay amin'ny fiainana izany. Ko ankehitriny io ny rahalahinao apetrao ambava ny teninao Jesosy mba tsy misy ho voalazany afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Ko dia izany indrindra no angatana ny fitarihan'ny fanahy masinao amin'izao arivariva izao. Aviera Jesosy mitenena araky ny fombanao. Terainy amandraka izay ny anarinao Masina. Amen. Miaraba ny Rahalahy Venisy aloha tsika tonga zao matsara. Metsika tehaka aloha Rahalahy Venisy amin'ity androany ity. Saotra to. Efa fantarantsika izany Rahalahy Venisy izany. Saotranao Pasteur José ilay dia miaraba antsika rehetrarehetra indray tratran'izao Zoma inona moa? Zoma Fanavaozana. Tena ho avozin'Andriamanitra tokoa ny antsika. Sa tsy izany? Tsy anaranarana fotsiny izany hoe Zoma Fanavaozana izany. Dia tsy atao fahazarana fotsiny izany fa tena atao hita taratra mihitsy izany hoe tena fa manavao. Ny vadiko moa ohatrany fa promotion Fanavaozana dia tiako mantsy Jesosy hoe soa ihany fa nisy Fanavaozana atao trano mba avoy tokoa izany hoe ato anatin'ny tokantrano izany. Dia ohatran'izany koa tsika amin'izao mpamonjy an'izao Zoma Fanavaozana izao mba tena ho avaozan'i Jesosy tokoa ny antsika. Sa tsy izany? Izany mihitsy. Tsika moa izany dia fampianatra androany. Mampianatra tokoa hoe ohatrany ahoana moa izany fisehoany hoe miaraka amin'i Jesosy andavanandro izany. Sa tsy izany? Lizy mantsy dia izao ho avy izao ny baka amin'ny latsinainy ny baka dia eo koa ny tafika masina fanampianarana moa izy ity tamin'ny talata Pasteur fa misy mety tsy naheno radio dia etontsika ifampianatra an'izay hoe ohatra ny ahoana marina izany hoe fitondrantenantsika mpanompon'Andriamanitra manoloana ny fiainana andavanandro ary misy zanantsika nala baka ao koa ny tafika masina dia ohatra ny ahoana mba fomba hoentintsika miaraka amin'i Jesosy an'izany. Fa raha ny tena marina ary tena marina dia tena mahomby tsika amin'izany hoe fiainana andavanandro miaraka amin'i Jesosy izany fa tsisy an'izany resy izany. Za aloha tonga dia tsy pahako avy hatrany izany hoe resy ny mpanompon'Andriamanitra fa elany tsy nanompo azy tsony raha hoe resy fa tsy maintsy mandresy. Sa tsy izany? Tsy maintsy mandresy. Teneny ianao any am-pipetrana any tsy maintsy mandresy Jesosy zay. Tsy maintsy afaka baka Jesosy zay mihitsy lisika. Zany angeny nataon'le zanako raha vao nanontaniako izy ahoany alahy fanatrehanao amin'ny fanadinana rapitso rehefa nientiko izy dia ozy afaka ary papa tonga dia zay mihitsy tena afaka ary papa nefa ny fanadinana talata zany latsinainy nanontany azy dia zay nyteko tonga dia mba mitenena ohatr' izany fa zaza 7 taona ange zany manam-pinoana fanandraytsika mianahana le miteny an'izany vao mandita afaka Jesosy zay mpandresy Jesosy dia andonge tsika ndray tenin'Andriamanitra zay hitantsika ao amin'ny ohabolana fahenina ambin'ny folo teny daly fatatsika loatra izy ity dia raisitsika ny andinin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny manao hoe akino amin'i Jehova ny asanao dia ho lavorary zay ka sainao. Tsika mantsy indraindray miteny hoe ka zay ne manakina foana Rahalahy Venisy vao maraina dia efa petraka ay. Ohatra ny ahoana le fomba fametrahana ho azy amin'i Jesosy ary ohatra ny ahoana fa ny nampianarina tamin'ny talata dia izao ny fiainana andavanandronao misy ny miasa. Sa tsy izany? dia misy ny miantsena dia misy no mahandro sakafo dia misy no milalao ny zanaka io indrindra fa amin'izao vakansa zao. Dia zao rehefa mivavaka ianao zany ao atokantranonao ao satria ianao anakina le tenin'Andriamanitra hoe akino amin'i Jehova ny asanao dia inona zany no tokony ataonao. Rehefa mivavaka ianao zany dia manao ala distance amin'izay ianao rehefa mivavaka ao an-trano hoe iny Jesosy fa andeha rehefa miala eto dia andeha hiasa. Ohatra hoe ny asanao ohatra zao za avy any Ambatolampy tsy mahafotsy ao akaty 67 dia tandrifiko alefako Jehova ny afinao
satria anao manana ny rivotra irako sy ny lehilahy fompanomponao andevina ny fahavalo rehetrarehetra eny an-dalana eny ny loza ny accident rehetrarehetra potehana amin'ny anaranao tsy ananjara tsy anampahifany zany may any amin'ny farimy rehetra hafa zay a de inona ihany koa alefa ihany koa ny afon'i Jehova ho an'ireo zanaka reo eny ampilelovany ihany reo Jesosy ny avy reo vao tamin'ny maraina napetraka oatra zany isan'andro alefako ny afonao Jehova ao ampilelovana zeo andevina andorona ny asa maty amin'ny devolo satana mampaditra mampiteniteny foana zazana ray matsy izy eo mienimeny foana miteniteny foana namany eo mba tsy hanaraka an'izany io Jesosy le vavaka maraina io aloha zay le hoe akiny amin'ny Jehova ny asanao zay le hoe asa tsy maintsy apetraka atsika amin'ny Jesosy fa tsy mahatoky tena zany hoe sady mame de manohy rahalahy iraka vinisy avy eo koa i pasteur Mur zany hoe akoatrin'le vavaka io le niresahako tamintsika hoe nisy taona hoe namanginy Jesosy any mivady mihitsy hoe fa ahoana Jesosy oatra mitsoka be le fiainana akoatrin'le fanapanaozina de zao mihitsy le famangina hoe tsy ampy ozy izy le nareo mivavaka fotsiny tsy ampy fa mily nareo isan'andronandro mandroaka devoly de reo zany zavatra roa tena tsy maintsy miaraka tena ianarana mihitsy hoe tsika mantsy mitena ka efa mivavaka ane zay le atao hoe mivavaka ane de manao conversation miresaka amin'Andriamanitra mametraka hoe Jesosy ty ny asa anay ty ny fivelomanay ty ny zao anay fa le fandroana devoly ndray de mandrava ny fanaratsy mety anakirotana le programme noho izany zany raha fitina de hoe vavaka miampy fandroana devoly de eo am'le fandroana devoly zay resany ray aman-dreny iraka venus zay mivavaka ianao zay le teneko anareo hoe tsika mantsy le maraina mivavaka fatraray tsika adinotsika le mandroaka le devoly ohatra le devoly miblocage rehetrarehetra any amin'ny asanao any raha ohatra ianao zao ohatra hoe mpivarotra automobile de efa alefa mihitsy ny afon'i Jehova andevina andorana potika je rehetra tsy falafosany automobile io raha mivarotra ianao alatsao ny afon'i Jehova mitondra blocage be da be ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'izany fivarotana zany hoe mifandritana ny maso tratra ny fisalibonana ny olona tokony hividy ao aminao lasa ry amin'ny hafa aza dino zay zay no mahatonga antsika hoe ahoana be da be ny olona manantso ray aman-dreny zay ato mivarotra le repiterie mandeha be fa nenay ato sala mitango lalitra mikopa-dalitra fotsiny satria maninona alefa ny olona ny devoly fisalibonana tsy fahita zay mihitsy le tenen'ny dada zay raha akondro de salany akondro loha ny hitany olona eo salany akondro loha ny hitany olona eo raha akondro de raha ohatra épicerie eo de salany mieritreritra ny olona hoe salany tsy épicerie io fa zavatra hafa io de iny ny andefasanao ny afon'i Jehova satria nandrayo ny tranonao ohatra hoe mbola misy elanela ny tranonao sy ny fivarotana de efa alefanao daholo zany rehetrarehetra zany fa nataoko ohatra nareo hoe raha mpivarotra automobile de alefa ny afon'i Jehova niny andevina sy andoro zay rehetrarehetra tsatoka ataon'olona amin'ny automobilinao io aloha fa tsika mantsy ndrandray mahatoky tena loatra hoe fa mivavaka fa ianao tsy maintsy plisy mandroaka devoly ianao mandefa ny afon'i Jehova zay ny atao hoe à distance de zay le fiainana andavanandro tiako idirana hoe ny fiainanao andavanandro zany na amin'ny asa fivelomanao io na mpianatra io alefao foana io fandroana devoly à distance io handevina sy anapotika ny fahavalo satria ny devoly araka amiten'ny pasteur teo de miasa isan'andro isa-segonda isan'ora isa-minitra fa ianao mieritreritra hoe ianao mivavaka kely adany ray eo de reraka fa devoly tsy reraka ny devoly tsy reraka de zay ny tiako tenenina aminareo hoe raha vao maraina de tonga de ataky ny atsika aloha ataovy ataky voalohany ary zay koa tia ny tiako tenenina rehefa miady ianao ka ianao zay vo voalohany manao any ianao tsy repirepy ianao faniny ianao salany tsy hitanao tsony zay atao de voadona ny sainao de kivy ianao de efa mahazo vana ny adversaire sa tsy mahazo tonga de mahazo avy hatrany izy de zay le tiako tenenina amintsika mpanompon'Andriamanitra hoe vao maraintsika tonga de miataky am'le tsy apoziny iny mihitsy hoe eritreritry reo ve mbola aliny reo mbola mety mbola tsy androky reo de ny atsika ny atao tonga aloha aingana amin'ny fandroana azy mba tsy etakeny ihany fa n'Andriamanitra tsika fa vovo manantso mpanompon'Andriamanitra fa tsy lafo le automobile vao hoe avy ampandroy ty avy diovy ty avy ataovy an'izao ty fa mahazo vana nefa nyle devoly ao anatin'izany sa tsy zany
rehefa ohatra tsika voa blocage sy ny tsatoka zay tsika vao manantso mpanompon'Andriamanitra vao mibabababa nefa le devoly fa mahazo vahana ny devoly zany a tsy azo amena vahana zany izy fa tonga de etakenao foana araka n'le teneniko teo hoe raha ianao io a miady tonga ianao de nen'olona voalohany a tonga ianao de kivy voany dakandria mandeha anao eo amin'ny andronao tonga de mitsikapokapoka any ianao ohatran'izany ny anaovan'ny devoly le tsika mpanompon'Andriamanitra mantsy tena mandinika mihitsy fa ny any devoly foana ny tonga aloha tsika tsy taitra tsy mba eritreretintsika hoe raha vao mikasa fotsiny ianao zao andehanao fidedavana ny tamatavy vao mikasa fotsiny ianao ohatra hoe amin'ny iray volana dina zany tokony ataonao am'izay tonga de etakenao alefaso ny afinao Jehova raha moka tomobila ny tamatavy mba tsy hisy blocage tsy hisy tsakasakana any potena de ho tonononiko sady Jesosy ny fitahinao fa lafo iny raha vao tonga eto Taninarivo de ho hitanao tena misosy io raha vao tsy zay ny ataontsika andavanandro de eo foana tsika manantso mpanompon'Andriamanitra de salankivy zao satria le devoly metako foana programanao de efa fantany devoly io programanao io fantany devoly tsy priany io ka raha vao tsy horoanao izy tsy andefasanao ny afin'ny Jehova izy de manino zay mahazo vahana tonga de mahazo vahana avy hatrany izy de ohatra zay koa tsika mpanala fanadinana anala baka amin'ny latsinainy zao zany tsika tonga de fa miomana foana amin'inona amin'ny distance fa zao nandray mantsy mpianatra fa matoko tena hoe fa tena raha jereko daholo ny resultat hatramin'izay tena afaka fa raha vao tsy voarokanao io raha vao tsy hoe andefasanao ny afin'ny Jehova io any ampipetrahana any ianao zay le ohatrohatra tamin'ny talata raha olona zao misy olona saminareo eo ray klasy eo ray salina ao de misy olona eo akaikinao eo izy nefa makany amin'ny dadarabe alohan'ny anaovana an'le baka makany amin'ny dadarabe izy aloha de efa mananana fanafody eo izy de ianao nefa tsy nandefasanao ny afin'ny Jehova io de ianao no tratrany eo de gagy ianao avy eo fa ahoana ny tsy afaka fa le zalary iny hoe lasa afaka satria ianao ny ataken'ny devoly satria ianao eo akaikiny aoko izy le manao fanafody avany ianao ny tonga de dodony le ody avy asiny ny sainao asiny ny masonao tsy mahafantatra zay nininy eo ianao de donc zany ianao aloha vao miaingany any ananao de alefaso ny afinao Jehova zay rehetra ody rehetrarehetra ka indrindra fa tsaiko zay eo akaikiko ao andevina anapody ny ianao aingina ny atao tonga aloha ao satria izy avany vao andeha hitondra an'iny ka ianao zany rehefa lasa ao ny afin'ny Jehova de minova fa tsisy manan-keritsony io fa le tsika koa le tsy manam-pinoany fa hoe zany ve de mety possible zany ve de ohatra zao fa ny de ohatra zany za rehefa mandroaka devoly ka rehefa nalefako ny afin'ny Jehova de tonga de mino za zao tena miteny anareo tam'reny le tenen'ny pasteur Josiel ity hoe le inona izy ty le teny ambony malaza teo iza moa ny mana-po hoe andeha hoany inge anao ka andeha opozina fa raha mba niambina daholo reny olona jereo tsara fa nisy nijoro vavolombelona tao tamin'ny tele hoe za ozy nihinana tany fa ny any tazomiko ainga le tian'Andriamanitra rehefa nandeha ny aretina tsy haiko na enonarino hoe na de sotsava-mafaty anareo tsy ampaninareo tonga de nitazomiko iny teny iny ozy asa raha enonareo sa tsy enonareo mindrangany teny zany iny faly be atao an-trano tena ota sotra Jesosy fa tena misy mpanomponao tao zany mihitsy ny teneniny de tsy naninona zao etrreto efa avininana izy tonga de tsarono le tenin'Andriamanitra hoe na de sotro zava-mahafaty azy nareo tsy ampaninona nareo zany tonga de nitazomiko iny ozy finoana nge zany tompoko zay ny teneniko hoe rehefa mivoaka ao an-trano anao na hoaiza za zao mivoaka ny trano tamin'ny maraina tamin'ny 4 sasany ho any am-panitokana amin'iny herika be iny de ozy matsainy Jesosy alefaso Jesosy ny afinao ka na inona herika eo satria fotoana n'zao ririnina ny andro tsy enjereny mihitsy mimpanomponao malama ny lalana moto ny an-dalana ianao mangofotra be ohatra zao amin'ny 5 maraina fa naninona zao tonga somatsara eto amintsika eto le olona netiko tena moramora ihany ohatra zao de zao andeha vidomby tany satria misy namako zay navita trano de anokana de nasainy
defa zao defa tontolo ny andro defa mandefa ny afony Jehova zany izy tele tsisy ninina fa tena io enomby io fotsiny io ny tonga de hoanina fa tsy asina antreva sao de lazainao de io tega lefa foana ny afony Jehova ka na hoanina tsy hoanina na misy na tsisy miomana foana zay le hoe mandeha aloha zay hoe ny anao aloha ny alefa aloha aingana fa aza matoko tena hoe aiza kosa moa fa tsisy ninina koa nefa tsisy antreva tonga de ena be fotsiny sy vary sy loka neo de efa mihinana de papapa de efa samy mialy tandremo zany aza matoko tena fa ny anao ny ataovy tonga aloha de efa ty zao de efa mandefa levaso de zao ny iverinany amantsy amin'ny eniny eo zao na ny fitsatria hoe le omby mbola roan'olona vary ambany tokana hoakery vato ery de tonga sa tsy tonga le omby fa na ny zavatra atao amin'iny zavatra iny avany koa anaty tsy fantanao satria ny olona any mpilalao an'izany tam'izay mividy an'izany ary rasina zany hoe nareo aloha moatsy le madama le mpatovola manao fombafomba aloha fa misy oatra zao tsy mety zany aloha fa lenay tonga de ta ka zany no fomba ty josahady zany jesosy de efa misy fombafomba ao ka aiza moa ny afantaranao na izy andana iny izy mandroaka azy iny olona tsy fantatra ao no mandroaka azy tonga ao na sininy ka tafirapaka any aminao zay le hoe ny ataky ny atsika aloha ny atao tonga aloha mba tsy anakery ny zavatra iny zay aza dino mihitsy zay hoe tsy maintsy rehefa misy zavatra rehetrarehetra amin'ny asa na amin'inona na amin'inona de toizako ihany le fanalana baka amin'ny latsinainy ny mpianatra zany de tokony aninona aloha atsangano hoe ny tanana zay anala baka amin'ny latsinainy tena be da be afaka daholo nareo reo afaka daholo nareo reo minoa zany amin'ny rehefa valy baka toky atsika de mba mitokava daholo eto ahitantsika zany fa ho alefa ny deliverance hoe aiza daholo ny anina rehetrarehetra io moa le fampiharana hoe rehefa tsy fantatra le izy de manodidina alefa ny afinao Jehova misalina anareo daholo rehetrarehetra reny anapotika ny asa matiny devoly satana mitondra fisalibona tsaina rehetrarehetra mitondra fahavendranana rehetrarehetra mitondra toromasom-panahy rehetrarehetra alefa daholo zany rehetrarehetra zany de ny ataon'ny ray aman-dreny ny mpianatra ny ray aman-dreny eto ny teneniko de zao manokana fotoana isan'andro firy andro moa mibaka 4 andro 5 andro manokana fotoana adany ray isan'andro mandrabavita mibaka andro fihinana io salina io andro fihinana io zanantsika tsirairay io alefa ao any zay manana mihitsy fotoana vao lasa iny de lasytsika koa ao an-trano aloha adany ray atakentsika mihitsy io zay tsy maintsy manao an'zay fa tsy hoe maka mbola nahandro sakafo mbola anao an'izao de tsy vita le aza atao an'izany aleo ny sakafo ny tsy vita ny de ohatra zany na de maky ary atan'le talata fanamalana CP iny tsy any anao raha radio aloha fa de ato aloha tsika za tsy maintsy mbola anao a distance re fa vita anay tato amin'ny radio de avindray tato any aminay ihany zay ny ataontsika ray aman-dreny ny mpianatra zay de aloha ameko ny pastera muro aloha sao de lava resaka sotra ny ray aman-dreny Venus miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tratry ny taona daholo tsika rehetrarehetra sotra tompoko anjangan-tanana hoe ny mpianatra rehetrarehetra le analabaka rehetrarehetra teo ambony tsara ny tanana zay sotra tompoko ndao tsika anao antiry anankiray telo hoe aoreno mafy tsara ny finoana iaiza ozy izy eo apototry ny azo fijaliana Jesosy de mampianatra mihitsy fa ninona ataotsika ka tsisy finoana de tsisy ninona azo atao zay ndao ary vehivavy mitarika aloha ataovy amin'ilay clé Sufitania
dao veritsika loatra Jesosy iriko loatra Jesosy miotana fa miwelivadika desanatiofa ianao Jesosy iriko loatra Jesosy mitakana iriko loatra Jesosy mitakana fa miwelivadika desanatiofa ianao Jesosy zany no ambarany soratra Masina fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy ka zay rehetra nirenesin'ny sofina teto ampitombo finoananay fa tsy misy ninona azo atao raha tsy manam-pinoana zay mitenena Jesosy ampianaro zay ianao tompony mampiasa nefa fitaovana fotsiny ihany zay tenin'Rahalahy ny anaran'i Jesosy amen. Mazopetraka isika riavana sotra nreto raha aman-dreny reto ary dia fanohizana mono atao resaka tsika androany resaka tafika Masina efa nataony pasteur hatrany fotony mihitsy hoe ady isanandro fiainana dia mila tafika Masina isanandro zay zany hoe fiomanana sy fiambenana resaka koa toe resaka baccalauréat sy resaka distance dia manodidina eo ihany no anjara atao fa tsy hanao zavatra hoe vaovaokory fa mety hoe zavatra ifandray ihany izany dia nampianarin'ny ray aman-dreny teo resaka hoe à distance dia mila mandray ampinoana fotsiny tsika mety mampimeny olona zany mety koatra ny olona dala ao an-trano ao ianao mety hoe misy havanareo miaraka tonga dia fa iny dia ataonareo hoe manao à distance dia zavatra tsy fantana zay baka nalana dia distance natao fa ny zavatra tiako tenenina kosa aloha dia ity ny ty kosa aloha zay tiako tenenina ny resaka atao eto dia ho an'ny olona nianatra tsara zay ny olona tsy ingitrika nisy rahalahy zay teny tamiko tena nyresaka mazava tsara ahoana kosa moa izy pasteur ny eritreritra ao amin'izao ary maro ty ampitaiko aminareo ampanao distance zay le olona ozy izy nitrosa tany resaka trosa aloha fa averiko ao amin'io resaka io nitrosa tany le olona ozy izy zako zany nitrosa tamin'ny pasteur José Alain ohatra za pasteur tena mba misy zavatra tena mamporotra vola hafa mba ombe vola dia nomeny vola ako nomeny vola ako nomeny 5 millions amen zany 5 millions d'ariary meny vola 5 millions d'ariary ako vita azoko ny 5 millions d'ariary na afaka zay na afaka fa mety tsy voaveriko izy zany naninona tamin'ilay namme vola nanavitra tonga amin'izay tsy fahaverenako an'le vola lasa makany amin'ny raha lavenisy atao à distance le rangana navitra na amin'ny anara Jesosy à distance zany ve dia mety zany sa azafady fatrany hoe fa misy atao à distance olo le rangaty mba tsy hitaky an'le vola sao dia mba tsy rariny kosa aloha aloha mba atao amin'ny rariny ihany izy zany tokony hibebaka za le nindrana ny tokony nibebaka raha nisy izy nanavitra
mazava amintsika loatra eo a tsy contre distance zany hoe micontrôle à distance fa mampianatra hoe fa maninona ahoana ny moampahomby an'le vavaka distance ataontsika dia am'rariny tsara mihitsy tsisy hoe micontrôle à distance hoe pasteur dia zareo indray nomeno tsiny hoe tena tsy mamely mihitsy le raha la venus alao indray tonga atsika hatraty amin'ny rez-de-chaussée deux premier étage makao amin'ny premier étage eo milahatrahatra ao aminay eo sa pasteur manana olana be dia miala amin'ny pasteur miory ianao dia miditra amin'ny pasteur José Alain dia miditra amin'ny pasteur Njato le olana ray teo eny ohatrany tsy mamely reo ka dia makao amin'ny deuxième étage indray ianao dia makao amin'ny 318 nay ianao fotao tsara bity dia tonga ao amin'ny quatrième étage miafaranao eny ambony tafo dia nahitany Jesosy dia lasa indray ianao mila miovitsika maninona ale ataoko voalohany teo maninona ale ataoko voalohany mila maninona tsika mila miovitsika oentinao amin'ity rehetra dia tonga entinao dia lasa ianao makany aminay nitosy nitosy mihitsy nga mantena misy Jesosy tonga anao daholo hatrany papaisy lovohatra tsy tompoko zay natonga na nihira n'le hira hoe aoreno mafy tsara ny finoana ny hitako problème amintsika tsika fifaozana tsy miorina tsara amin'ny finoana mitady iorina amin'ny olona zany tsika nareo aza mioronorona amiko zany enda ny pasteur miora fa tsisy famonjena ty amiko to dia teneniko zany tsy manana famonjena omenareo fa raha tonga ty amiko anao dia asaiko mibebaka dia asaiko mivavaka dia ametrahako tanana vita ny chocolat zay ka meko tenin'Andriamanitra ianao ampiorina ny finao dia ohatra zany koa ilay ankizy nanalabaka nefa tsy nianatra ngitrika mifoaza amin'ny 5 maraina moa tsy miditra amin'ny fito fa amin'ny fito latsakafe fa mivao mifoa miaraka amin'ny farorabava ndeha hianatra mendrika ave zany no afaka baka ny torimaso ny oabolana dia mampaninona mamparovitra akanjo miareta tory mivavah iny moa tsy teneniko tsy fa ho an'ny mpianatra miareta tory mba mianadesona kely ko inona ko jery anina ny fahajerena alo jery monalo averoana dia record dia avaony record dia jery driminina dia vitanao matory any ianao jeu tsy tompoko eto aloha zany dia mitodika ho an'lay tena mianatra ho an'lay izaony dia andao tsika ekipe 2 minitra dia mivoaka le tsy nianatra ndreo dia menatra izy ohatra misy fiteneny hoe aza manantena miracle fa miracle mihitsy ny ao amin'i Jesosy fa Jesosy koa dia miteny hoe ndraindray manko ny elikôly fantsika ray aman-dreny le hoe ao amin'i Jesosy ane zava-pohona ho anareo ny alipandry sy mifo marainy zany ane dia alain'ny malalany zany na dia midodo azy izy non zavatra hafa mihitsiny zany resaka fitediavam-bola fisasarana zany fa ny mpianatra tompoko dia mila mianatra mety tsy tanteraka manao tena zato isanjato fa mety kamokamo ihany teny dia reveo zany mpanalabaka rehetra hatrany tokantrano any dia aza diny foana ny bebaka ny fibebahana atao dia ny fibebahana tamin'ny zay rehetra nanaovana atsirambina zay nanaovana atsirambina ny fianarana ary indrindra moa ny fianarana sy ny fivavahana ny fanompona atsangano ny tanany anareo izay analabaka ka ao anatina sampana sotra tompoko ataoko amin'ny voalohany aloha dia tsika jerisevatra masina ny salamo faraika amin'ny 20 ny 9 ny faharoa ampahery anareo fotsiny ahako zany koa moa mibakapokako mampahery mipedika manindrona kely dia aveo misafosafo salamo 21:2 ataovy tsenjery salamo 21:2 amin'ny anaran'i Jesosy miara mamaky tsika isa 2 manao hoe ataovy mafy tsara mihitsy ny isa 2 amen miainga avaiza aloha le izy avy ao am-po ny faniriana avy ao am-po ao rehefa betsaka atao anatin'ny folo faniriana dia tsy maintsy naninona mivoaka ta izy teto amin'ny molotra inona ny dikan'izay
mivavaka. Misy ihany koa manko zao a raha milahady hariva mihitsy vao hivavaka le analabaka hoe amilahady hariva mihitsy ny vao hivavaka dia tsy haiko tara ve zany pasteur sa tsy tara raha le fampianarana atao teo aloha lefa tokony efa niomana tokony efa niomana tokony efa vao nanomboka le terminal dia efa nanomboka naninona nivavaka dia nametraka tao am-po hoe za Jesosy mba ho afaka baccalauréat amin'ity taona ity eny afaka baccalauréat fa raha tena za Andriamanitra mba ataovy afaka baccalauréat izy Andriamanitra hoe eny fa amin'ny efa taona fa mila précisena tsara satria ninirin'ny fonao dia natao ino izy izy nomenao azy rehefa tsy misy faniriana tsara mihitsy zany riavana ao am-potsika ao dia tsy afaka ny anome inin'Andriamanitra zay foana atao anatin'ny fo faniriana tsara ino mahatonga aloha hivavaka amin'izay rehefa eo amboaka azy eo amin'ny molotra ao dia reto mba misy secret kely a vavaka manao ahoana resaka fanadinana ny resako a ohatra ny ahoana ny azahoana valim-bavaka amin'ity manala fanadinana ity be dia be a fa mba santionany reto santionany reto rehefa misy fanoloratena ataonao ka eo anao no mangataka zavatra tanterahan'Andriamanitra ohatra raha nisy tamin'ireny nanala tokanana mpiandry ireny zao no manala baka ka eo amin'izy io tokanana iny izy no mangataka zavatra dia mitovy le tandem ianao manolotra ny tenanao an'Andriamanitra dia Andriamanitra koa manolotra ny tenany ho anao azontsika ve zany to dia fijorona vavolombelona no ataoko amintsika tamin'izany nanala BEPC seconde rehefa nanala BEPC seconde dia notokanana catéchomène zay notokanana catéchomène voalohany teto efa ny vaovao be ty altary ty a ny voalohany ty altary ty a dia teto ihany teto aloha voalohany dia nifindrana ketsy izy a dia nifindrana ketsy izy a dia nifindrana ketsy izy a dia niverina teto ihany teto mbola jefotsy maitsomaitso zay ny ato fa misy sary any dia heniko mihitsy tao anatin'ilay rehefa le niteny tamin'izany mbola hidadarandrenatoandro reny ihany manokana dia nitokana ny dadarandrenatoandro no nanokana anay dia izao ny fampianarana nomena anay tamin'izany ianareo izy izy a rehefa le mandoalika le ampandoliny iny amin'le atokanana catéchomène dia angatao zay tianareo na inona le eo amin'ilay asaina mandoalika iny mihitsy azy dia tsaroko tsara mihitsy ny tao anatin'ny foko Jesosy a za ataovy afaka BEPC inona no nangatahako afaka BEPC amin'ity taona ity dia voatokana soma tsara nandeha ny fanadinana nivaly ny fanadinana inona ny vokany afaka BEPC tomba hiteka nareo koa dia manana BEPC a manana CP a dia manana BEPC tamin'izany moa tapabolana taorianan'izay valony seconde lasa ny azakazakana keny Zulf ay tantaraky aminareo na afaka BEPC ana vatra teo andravoangy zay moa fanakakaiky eo ny trano sy ny tsena dia gazety ny vidina tamin'izany fotoana zany dia hita zao io le vanim-panadinana afaka lasa ny azakazaka sady ny orakoraka be hitany vahoaka ray manontolo hoe afaka BEPC nisy kozinina nay niarana nalahy tamin'izay afaka BEPC metiny eo mamanay aiza le izy jerena ohatra hoe fa izy izy teo afaka mihitsy ny aka tena afaka mihitsy ny teo a tena afaka ho aza tena aza mandangy re tena afaka ho aza tena mbo marina tedavina amin'izay izy aiza le izy tena pahirazana fotsiny aza mireare rehefa ohatran'ireny nodina kany an-trano ohatran'ny litanareo misy le feo kely pin 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 le zandroko laza iny tsy nanaiko mihitsy afaka BEPC ho ala fa hitatsika teo nijereny teo io le tia
sany oraka ntsony io natao sisa dia natao iny niankadrena mba tsy lasa dia noentina moramora tany mama io le anarana dia tsy sameme tsy sananina afaka arabay iverinare am'le afaka seconde ako jerena ndray le afaka seconde jerena tsy afaka satria na le nangatahako zay nirin'ny fony sy ny nangatahmolony dia nahoana sisy Jehovah'Andriamanitra nomena azy zany androany raha misy olona ao anareo atsakany tanany tsara banabaka atsakany le analabaka sahi mangataka très bien mention très bien androany fa zay irin'ny fony sy tenen'ny molony dia atao inona ozy izy efainy Jehovah'Andriamanitra dia aza mijery tsony nareo rehefa mijery valina baka any amin'ny pasable tonga dia le any amin'ny très bien jerena rehefa tsy mintsika tompo dia tsy tanteraka zany miara-miasa daholo zany zavatra rehetrarehetra zany tsy ndra tsy atao le a distance dia hoe tonga dia le miny fotsiny arangah atsy dia matoa zany izay reto sisy mifanohatra zay fa tena mifanampy zay sahi mangataka ao anaty fanoloratena dikany zany raha misy fanoloratena efa nandrasan'Andriamanitra taminao ry zandriko dia atao veroa le fanoloratena fa ino ny andrasan'Andriamanitra aminao dia tsy mila angatahana akory ny angeny baky hoe agny nalabaky tsika hoa mampifamadika zavatra tsy tadidika ny tokosy andinina zao ny tenin' Jesosy manao hoe katsao aloha fanjakako sy ny fahamarinako dia anampy anareo ny zavatra rehetra ina aloha natao voalohany mikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinany dikan'izany dia zao le an'Andriamanitra aloha ataovy priorité le an'Andriamanitra aloha ataovy kezabe inona ny takiny aminao inona ny tedaviny taminao dia ataovy priorité aloha iny fa ny tsika vadikitsika le izy manao hoe Andriamanitra ka tsao aloha fanjakako sy ny fahamarinako dia anampy anareo ampio amin'ny zavatra rehetra aloha dia avy eo ako hikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao sady miditra tafika masina misy olona tsy mety anao tafika masina raha tsy mahazo 4-4 andeha tafika masina Jesosy rehefa mahazo 4-4 fa ozy Andriamanitra hoe ndana aloha mandeha tafika masina dia mahita na taxi brosy tsy hitanareo zany tamin'ny 2011 zay naka ny maro atsetra miala eo atamatavy patrapatonga ny maro atsetra pick-up reny nandehanana pick-up 4-4 raha tokony ho zakan'io tokony olona eo amin'ny 13 ao 12 fa sampana mono nandeha dia natsetsiny ao ny 20 valo eo aloha 12 ato arina dia miforotra ohatr'ohatr' dia mifanao aloha sy tsisitsisy hoe anabavy anaday fa dia fa ao miforotra manao ohatr'izao anankiray izay nitomany dia ny 10 point aterymody aiza tsonina naterana dia amin'ny andro alina ndana mitsangatsangana fa tsy maintsy miafy dia amin'izany fotoana izany mba hatsotra zany ny tongotra ao dia ohatra miara mitsotra ihany dia manainga tongotra ao dia hoe fa iza moa le tongotra amin'ireo hoe tsy miainga tsony satria tena nikoly fa lalana makany amin'izany maro atsetra zany kory avana tsy mora makany izany maro atsetra zany ny sampany aselikato moa ny voalohany tany dia mbola tsisy nakany ny hatramin'izao fa mba miantsoantso ry zareo 3 andro 3 alina eny ambony io tômobily io reraka ny chauffeur to dia izy eto izy reraka atoritsika ozy izy dia mivoaka ianao matory dia to dia matory eny amin'ny tany eny mahazo aina tampoka izy tsy mitehina zay mahazo aina tampoka izy velominy tômobily to dia lasa izy mandeha fa ianao oka aloha fampalatisa oka aloha dia hitanao satria tsika mitady aina confort hoe andeha aloha za Andriamanitra omeo 4-4 raha aloha zay vao no ny asanao fozy Andriamanitra hoe le miafy amin'ireny aloha zay vao mahazo 4-4 za zao namanana 4-4 raha raika mandeha tafika masina fiangonanay fa raha ohatra anahako aleoko miaraka amin'ny be sy maro fa mahafinaritra miaraka amin'ny be sy maro
avela koa an'iny vavaka fanoloratena ao anatin'ny vavaka fanoloratenanao eo anatin'iny fanoloratena sy fanoloratena iny Andriamanitra mihainy vavaka tsy voatery resaka BEPC ihany na baka ihany fa zay angatahanao rehetra tena mahaiza manara loatra fa eo amin'ny anao manolo teny iny dia ny molotra ao mila mivoaka hoe inona ny angatahanao amin'Andriamanitra. Ny faharoa any amin'ny Samuela voalohany ajerentsika fotsiny angamba fa tsy Samuela voalohany a jerenareo ny tantaran'ny Ana zay a dia tsy hamaky tsontsika tantaran'ny Ana. Ana dia vehivavy mpanompon'Andriamanitra tsy nananjanaka nanana rahavavy izy dia akorainy rahavavy foana izy hoe inona le momba tsy miteraka ty etsetra dia nitomany izy dia rehefa nitomany izy dia naka izy nakao tempoly zay a nakao tempoly dia eno tsara ty vavaka faharoany a tena enon'Andriamanitra dia ny vavaka misy voady ny vavaka misy voady nanao voady Ana teo hoe raha omenao zanaka Andriamanitra raha fotoana tahaka izao dia ataoko inao izy le zaza eo izy ny efa namakela tantarany Ana aloha zakany ny tongotra sa ny anana fotsiny eo mamaky baiboly raha tsy mamaky baiboly angesika tsy mahatakatra an'izany manao voady ianao Andriamanitra za raha afaka baccalauréat eo ako hiditra sampana raha afaka baka eo ako anao piomana raha afaka baka eo ako mba miampafonkarenao amin'ny pasteur José Alain ohatrany tsy faly tsontsika rehefa natokony hovay kely any amin'ilay zany le izy a aleko zao tsy mba faly za nge zao vao mba hety nino ny isaka zoma inona ina ary ny tantaran'io ranga isaka zoma eo zao vao mba mety zahay hoavy aho androany mafy anie zany nitiako teneny hoe rary rariny ka rariny loatra zany resahako anareo zany fa ny vavaka misy voady tompoko tena enon'Andriamanitra ny herina ny taona nanino ny Ana teraka zazalakely izy Samuela ny anarany dia noentina teo anatrehan'Andriamanitra fa ity ny problème ahoana tsara asivy tanana ataovy tsara ho aho ity problème ary io hitan'Andriamanitra meloa io a rehefa manao vavaka misy voady tsika dia ny vavaka tiatsika ho ivaly fa ny voady tsy tiatsika atao zany mahatonga Soratra Masina miteny hoe aza mivoady amiko raha tsy ahefa an'izany fa miteraka inona indray iny ozy mety ho afaka baka ianao mety ho afaka baka ianao dia niandry anao Andriamanitra dia izy ianao hoe alors ka rehefa première année vao manao piomana alors deuxième année fa mafimafy kely deuxième année alors rehefa mba manana licence andray ako vadika ozina ho anao indray ilay voadina atao ary be dia be ny olona tsy mila tapahana ozina amin'ny ara tapaka ny ozina tsy mila manapaka ozina fa manefa an'le voady fotsiny dia tapaka ny ozina ozy ma tsy atao am-piangonana nareo za mampanatenatena zavatra amiko tsony fa raha fampanantenan'ny olona tamiko tompo tiako fa mahazo hélicoptère zay mahita rehetra ividanako tomobile ianao pasteur ataoko an'izao ianao pasteur ianao amin'io niandry zany way le akiray zay ny hoe tonga tany an-trano mihitsy ny namahan'le ozina satria lasa tsy mivavaka tsony izy amin'ny anaran'i Jesosy le teny nambaranao tamin'iny satria hitako kely izy hoe menatra ny olona zavatra nytenenina vaako amin'ny anaran'i Jesosy a ny zavatra nyteneninao fa na omenao tomobile na tsy omenao tomobile voavonjy any an-danitra foana ianao ana mivavaka ka izao tena mahombo ny vavaka misy voady fa ny loza rehefa tsy taterahantsika ilay voady zany nge reny mpanompo sampreny nge tena loza ataovy mpanan-karena fa omeko anao ny zanako zany fa reveo azo le arena tsy mentsony ny zanany dia loza amin'izay ny zavatra mitranga roa zay ray sisana ataoko Exhortation 23-25 any tsy makaiaraka
Rakaza manao zany. Miara-mitsiry 23-25 Exodus 23-25 Exodus 23-25 zany efa tsejery zany efa tokony efa aitsejery tsara amin'ny anaran'i Jesosy teny vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ndao veritsika tsara ihany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe famanipoan'i Jehovah Andriamanitrao dia hitany aminao sy ny ranonao izy ary hisoroka aminao ny aretina. Amen. Mifamatotra tompoko ny fanompoana sy ny fitahiana. Be dia be tsika ny miandry fitahiana fotsiny fa tsy te hanompo an'Andriamanitra. Be dia be tsika ny miandry eo am-toerana fotsiny hoe tahio fotsiny Andriamanitra ô. Fa la ho an'izay ho any dia izay ny teniko hoe mifamatotra amin'ny tafika masina. Ho anareo analabaka rehetra ka sampana soraty ny anarana mandeha tafika masina. Zany mahatonga ny sampana hoe aorinan'ny baccalauréat vao atao ny tafika masina. Fa be dia be tompoko ny tanora sy ny ankizy diso lalana vao vita ny baka tonga dia vakansa any am-boro mamakiazy ty am-boro aho any mazangako anao filany nofo tsy manao vakansa akory fa le teny teo ny teny Jesosy manao hoe ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anampy anareo zavatra rehetra. Tamin'ny taona 2004 izahay niasa to dia expérience zavatra niainana no tantaraiko aminareo. Ny taona 2004 ny génération nay moa zany nanala baccalauréat daholo tamin'izany taona 2004 zany. Nanao tafika masina tany Ambatondrazaka zay Tour du Lac. Niditra taty Anjorobe teo amin'ilay hoe maro tampony. Mbola tsara zany lalana Anjorobe mivoaka ny Ambatondrazaka zany tamin'izany fotoanandro. Dia mivoaka teo amin'ilay maro tampona dia makany tsy tadidiko intsony. Dia ny tany Ambatondrazaka sy tany Andaingo ny farany. Tamin'ny taona 2004 ny akamaroan'ny ankizy nandeha dia nanala baccalauréat daholo. Nandeha zay sabotsy hariva nanao asan'Andriamanitra tsy tadidiko fa eo amin'ny latsinainy talata eo amin'izay. Tamin'izany vao nanomboka ny telefôna tamin'izany ny telefôna nisy telefôna rony Alcatel ngeza be rony. Tadidinareo zany tapamofo kely reny ny misy anteniny reny dia ny numéro ny anankiray no omena ny rehetrarehetra nyentany hoe isa mitondra telefôna ny paster Josiel zany manana telefôna dia alaina le numéro ety zany ty mba hifampihetsotsoana any dia io ny etsona tamin'izany miantso any amin'ny taxifôna raha tsy diso 500 ariary ray minitra dia miandriandry asa eo zay nisy teo amin'ny folo teo angambany teo amin'ny folo nanala baka niantso ny voalohany hoe afaka baka niantso ny faharoa ay afaka ve dia mihanana zany ny sasany satria miandry telefôna tamin'izany tsisy hoe manana telefôna ohatr' zao miandry ny sasany hoe afaka baka zay nandre hoe afaka baka iny taona 2004 iny sarotra kosa aloha mandangy tao anatin'ny folo rainy tsy afaka dia atoriko anareo ndray tsy naafaka an'io zay taperiko amin'izay ny anjarako dia tsy miteny tsony ahako hany za koa manko ny vao mahazo micro dia zay ny tsy akanesako eto mihitsiny efa elaela dia le atobaka eo daholo ny zavatra rehetrarehetra afa mba manaroatra an'reto zandry reto amin'ny manala baka zay mahafinaritra an'reto tanoratsika reto dia iny ramatoa iny makasitraka ramatoa raha nataonao dité zao iny tena tsara koko fa tsy maninona ny oviva metsika tehaka mafy be ramatoa. %99 nandeha tafika masina afaka daholo. Ndao mba hitehaka ho an'i Jesosy sika.
nanomboka teo a tsy hoe fomba mampanao fa tena nampianarina ny ankizy mihitsy ny hoe mandehana tafika masina ndana manao ny asa an' jesosy fa enao misahirana ho an' jesosy koa efa misahirana ho anao tamin'izay nandeha tafika masina tany Ambatolalalaka tamin'ny taona dia 7 Mbatolalalaka zany any faritra nalanjorofo any zany anaty ranobe tany nisy olona anankiray zay nanala fanadinana inona le fanadinana tao inspecteur na douane any ambany vohatra be any dia vita ny fanadinana dia nametraka congé izy dia ndao anaty tafika masina dia any zay kombako moa ny asa nataona tany dia niano asan'Andriamanitra dia ohatrany mba misy réseau kely taitra be zay fa ao anatin'le trano iarahanay mioraka tampitra zany efa olon dehibe dia efa manino afaka dia verina efa afaka angamo zao rangaty vao nanalabaka ay nanao concours izy dia afaka eritretina hoe any an-tany miady any izy lasa izy nandeha nivoaka ny tranona inona no teny avy any izy ianareo cocas 18 petit beurre be dia be tokoa dia tsika reto no mihinana an'ity cocas 18 any amin'ny tany miady any anao misotro coca ohatra andreny misotro iny ndreny Andriamanitra anao misaotra rahalahy amin'ny fahafahana fa Andriamanitra rehefa manompo azy manao ny asany ianao tsy hoe zany koa no natao hoe dia hanompo azy mba hanaovany anahako zavatra mandeha ho azy zany formule io amin'Andriamanitra zany misy formule mandeha ho azy tsy mila bakionao Andriamanitra tsy mila tenenao Andriamanitra hoe hanompo anao fatahiony any fisotroko aza asiana retina tsony amiko fa rehefa manompo an'Andriamanitra ianao mirotsaka ho azy zany ohatrany hoe rehefa tafiditra ao an-tranonareo ny rano dia misy compteur eo dia tsy mila tenenina ny jirama jirama allo alefaso amin'izay le rano mba akaray seo aloha zay androany maraina mila manao zany foana ve isakany akaray seo kely aloha zay fa rehefa tafiditra ao amintsika ny compteur na rano dia atao inona fotsiny robinet ahodina fotsiny robinet dia miraraka ny rano ka rehefa tafiditra ihany koa ianao amin'Andriamanitra dia zao efa tafiditra ao aminao Andriamanitra dia maniraka anao ndana manompo azy dia ahodina fotsiny le robinet aona manodina le robinet ianao manatanteraka an'le izy lasa ianao manompo an'Andriamanitra soraty ny anarana atsoy ny voamery soraty eo ny anarako be dia be angeny ankizy any tokantrano any ny planinina na vakansa zao efa mipetrapetraka ho any Sainte Marie sasany ho any Nosbe sasany tsy ratsy akory zany fa raha mbola misy asan'Andriamanitra azonao atao aloha ndana manao tafika masina ndana manompo an'Andriamanitra fa any Andriamanitra anao malivavaka anao ary ny Andriamanitsika revana Andriamanitra mahagaga mpanolotsaina zay ny volazany amin'ny Isaia mamaraparana io miomana nareo amin'ny rahalahy Isaia 9:5 Isaia 9:5 Isaia 9:5 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo miara-mamakytsika manao hoe fa zaza niteraka ho antsika izy io Jesosy io zaza lahy nomeny atsika ary ny fanapahana dia aiza ozy izy eo antsorony ary ty tena zava-dehibe ary ny anarany dia atao hoe mahagaga iza ho ny anarany ka rehefa miditra ao amin'ny mahagaga ianao dia tsy mila mitady fagagana fagagana fa miditra ao amin'le mahagaga fotsiny ao dia mirotsaka n'inona fagagana fa mahatonga ny fagagana tsy mity ao amin'ny fiainatsika tsika mbola ivelan'ny mahagaga tsika fa rehefa ao anatin'le mahagaga tsika dia mirotsaka fotsiny io zay ny anarantsika isaka Zoma eto manapaka ozony fibebany à distance mba hanana le sakatsakana tsy hidirantsika miaraka amin'le mahagaga fa rehefa tafiditra ao anatin'le mahagaga tsika dia jerevina tsara nitohany mpanina ona izy ao zany manolotsainy zany manome hevitra non tika zany mpanolotsainy zany dia zao alany mihitsy ny cerveau anao le tsy mahinininina le tsy mahitadidy esorony ary mihitsy meny baolina ale dia solony vaovao zany natao hoe mpanolotsaina manome saina vaovao
ka rehefa ao amin'ny magagy ianao a dia tsy le saina anao taloha le foisainana kely intsony fa mpanolon-tsaina maranitra be maranitra mihitsiny tsy hoe lava saina fa maranitra manina tsara hoe ny olona ao amin'i jesosy tropo dia olona maranitra tsy dombodombo tsy domadoma tsy voambola nampiasaina amintsika koa zany midorororo zany tamin'ny androna taloha dia hoe midaoaoa fa olona marantsaina andriamanitra manina ozy izy andriamanitra mahery ninninona mety fahosana eo amintsika dia andriamanitra mahery ny andriamanitsika mahay ny zavatra rehetra izy mety misy tamin'irety mpianatra reto ny tsy mianatra nohony tsy amin'ny antony tsy izy fa mety tsy voalohany ekolaza nohony amin'ny fahasahiranana zay misy pasteur avatsika mihitsy zay mety narary ianao dia tsy afaka nianatra tsy nitovy klasy tamin'ilay olona nigitrika teo fa zay nigitrika nameny mpambory rehetrarehetra topoko fibebahana aloha ny ilainao eto dia famindram-pony dia daviny eto hoe famindram-po jesosy ny angatahako fa androany a nampiazanteny zany dia torotoro ny olona kamo mianatra rehetrarehetra za rehefa mitorotoro dia ataoko mahitsy sary babay izay voa zafanina le kamo mianatra rehetrarehetra fibebahana ny ilainao dia famindram-pon'andriamanitra no angatahana fa ny olona tena nanao ny aintsy io zavatra sady nanompo an'andriamanitra izy no nianatra dia aza matahotra fa ny andriamanitsika dia andriamanitra mahery mety nisy fotoana ianao tsy afaka nianatra noho ny amin'ny antony tsy maniaretinao na tsy fananinao eo andriamanitra maneho ny heriny taminao tsy hoe vavolombelona aminareo ako efa mety zay nareta amin'ny radio fa amafisiko eto zany mety misy koa tsy mandre ny zavatra ataonay nyanay miveriberina tsy goka disika koa tompoko reny fa ny teny miverina dia tsara io tenin'andriamanitra io raha tsy averimberina nkioa dia adino noho ny amin'ny antony manokana efa nilazaiko fohifohy zany hoe nanao gestion ako vao afaka BPC nanao seconda kely aloha dia aveo tena niverina mihitsy dia nanao gestion ny tao anatin'ny foko indray dia zao mba ho lasa expert comptable andray androany ho gestionnaire be satria nanomboka classe de seconde dia nanao gestion première terminale tsy haiko na mbola zany ny am'izao na tsy zanontsony any amin'ny teknika mizara roa eo rehefa eo amin'ny terminale io na ianao manao ny baka professionnel na baka tsy tadidiko tsonindray izy ty efa antitra le ankiray zay le baka professionnel to dia afaka miasa ianao fa ty anankiray ty mbola manohy fianarana ny akatso fa mafy be ty anankiray ty dia io no safidiko nanomboka nianatra zay nanomboka nianatra vao nianatra kelikely ako tonga dia narary dia teo nanomboka teo le narary dia conclusion ny dokotera dia izy ny dokotera hoe tsy mahazo mianatra intsony ianao fantomany tsy rariny kosa zany ry jesosy satria nirinin'ny foko dia mba ho lasa fa raha expert en comptable ako dia mety tany Los Angeles angamba fa tsy teto Taninanandrano fa andriamanitra manana hevitra tsara ivery za tena sura mihitsy fa tsy lasa paster zany raha le lalako le teo aloha ny lalako fa andriamanitra efa manomana lalana tsara ho tsy afaka nianatra tsony ako bon zay ny tenin'ny dokotera dikan'izay tsy maintsy nandeha niasa ako rehefa tena nanomboka tena enitaona fitotoana tateoriana vao tena hoe tena nijoro tsara zay vao nandeha niasa fa tampotampoka anay tao amin'ilay fiasana dia zay loatra ny miteniteny foana mialatsiny rehefa mety mandray le olona somary nasitsika mpampiasa anay dia mandefa resaka kivalavala zany satria sarotsarotra miala miasa ao amin'ilay fiteram-piasanay sarotsarotra ny elanao miasa ao
Pasteur mahafantatra tsara, pasteur Salamato mahafantatra tsara, efa afaka fantatra zay tao anatin'izany. Sarosarotra ny alahy dia manao resaka kivalavaly amin'ny mpiara-miasako. Satria tamin'izany ny critère hoe ny pasteur ny FPVM dia mila manana baccalauréat. Tsy tao anatin'ny foko ilay izy, fa alefalefako fotsiny fa za koa te hiala. Zaho andeha hiverina hianatra, ny ramatoa koa somary lasa lavitra amin'ny fianarana. Zaho andeha hiverina hianatra fa za no pasteur, kivalavaly zany resako zany ary tsy tsara kokory ny ary zany. Dia io no tonga tany amin'ilay patronay rehefa hiala amin'izay ako. Anao pasteur analabaka, satria hiala tompoko a hianatra ako analabaka. Efa vita fiancé tamin'io, efa olona manambady zany. Ny saina zany dia saina fa arafesina, efa vadiny ao anatin'ny loha arafesina. Lasa nianatra ndray, verina nianatra ndray, fa enkaina aloha hoe fa tsy nanao gestion ntsony ako fa nanao A2. Ho anay zany dia verin-dalana mivarina kady azafady ao ny A2 rehetrarehetra, fa ho an'ny nanao teknika zany dia mivarina any akady. Zay pasteur mivarina, fa za fotsiny dia hoe Jesosy analabaka ako fa raha lasa lavitra le vadiko ka za ohatrany somary anina ohatrany tsy dia mety. Ary hoe eo ndray dia hiverina hianatra ndray za manomboka eo fa analabaka aloha satria mivaravarana. Fa tsy takatra ny saina zany ry havana hoe ianao efa firy taona tariny tsy nianatra, efa taona lavitra be dia hiverina analabaka, dia tonga ny ampianarana indray dia mianatra indray dia nanao filozofia indray ianao dia Andriamanitra anao. Ary misy taranja anankiray tsy haiko zay mihitsy, taranja anankiray tsy haiko zay. Rehefa natao tompoko ny examen blanc tamin'ny taranja tsy haiko io, dia ny noty azoko tamin'ny taranja io 0,1. Za amin'io analabaka eto vao afa-baraka dia nasehoka le vadiko moa zany hoe ty verangana. Dia ozy izy le vadiko ndray ty kosa vidina rano mainty aloha ty tsy atao eo Masina hoe any amin'ny baka nefa rehefa mahazo 0 dia maninona éliminé. Za amin'io niasa dia le mba fen'le volako tany noentiko nandovana l'école azy. Aiza tsony aho zany nahita vola andovako école azy double. Menatra be koa hoe nanalabaka hono dia double. Zay nirin'ny fony sy ny tenenin'ny olona nangatahany tamin'ny tompo. Tena Jesosy, za kosa aloha Jesosy tsy manaiky ako. Nandeha ny fanaralabaka dia nisy anankiray tena nampiferinayna koa dia ny physique chimie. Narary nify be koa tamin'io alarobiny andro, narary nify be. Fa ny arety nify mamely, za kosa tena ty fotsiny sisa nataoko hoe ianarako tsenjery maimbo fotsiny ny définition tsy haiko na 5 angamba, tsy maintsy misy mipotra ny ray amindreo dia mba mahazo 1 dia tsy éliminé. Zay fotsiny, zay rehefa mahazo 1 ako tsy maninona satria iny facultatif taoko fotsiny iny fa le taranja anankiray zay raha io fantatra ao ny mpanomponao. Tsy haiko ty Jesosy. Tonga leo amin'le fotoana nandeha taranja rehetrarehetra tsika any amin'ny lettre tsika tena, fa tonga teo amin'io amin'izay tena teneniko anao raha adany ray sasany ilay taranja na adany roa eo, raha toko adany roa izy dia adany ray sasany tena nivavaka fotsiny ako. Ary tena niaika tena tsy haiko ty Jesosy. Maizina amiko ny tany sy ny lanitra, zay mitsy mivavaka, maizina amiko ny tany sy ny lanitra amin'ity Jesosy. 0,1 ty Jesosy tamin'iza nanao baka blanc 0,1. Ianao ve dia ampamenatra amin'ny mpanomponao eto hoe Jesosy nivavaka fotsiny, nivavaka Jesosy. Za efa mpiandro mihitsy ka. Efa mpivavaka be mihitsy ny tamin'izany. Jesosy nivavaka eniko mihitsy ny atsasakada tsy voana nanomboka nanoratra amin'izay ny tanako. Tele manoratra amin'ny tsy fatako tsao fa dia manoratra fotsiny ohatrany hoe mahay rety, manoratra fotsiny, manoratra fotsiny. Maka intercalaire aza Andriamanitra, maka intercalaire aza dia manoratra fotsiny, manoratra.
tsy fantatra fa manoratra velona tampoka rehefa ampihery ao anatin'le vavaka raha misy zavatra tsy hainao aza tonga dia kivy aloha manangona hery ao anatin'le vavaka atao Jesosy ianao tinina verimberiko ny anarany atao hoe magaga iza hono ny anarany magaga ny anarany mpanolo-tsaina zay foana nanoratra amin'izay raha eo fa tena tsy haiko tsony zay soratra teo eny angamba hoe ngamba zany ny teniny anjay le doscromodos angamba tsy haiko tsony fa riv vita ny examen andeha tafika masina ho any marotsatra le teneniko anareo ako mitoy eo zany zavatra resako zany bebe anay efa lehibe izy dans le coma ho faty zany efa ny anisan'ny zafikely tena tiany io bebe anay io mihitsy ny tena engarany amin'ny zafikely rehetrarehetra za narary tamin'le teneniko anareo zay ako a dia ny be felan-tanana ary amin'ny farany ambony ary a tonga any izy efa antitra be dia manafo safony tarehako zao ny tenena zafady fa tsy ianao kory ianao zanako ny mandevina fa tsy zany mandevina anao fenony tarehako zao anaty marary zany ianao zanako fenony tarehako ianao ny mandevina fa za tsy mandevina anao eno a bebe narary amin'izay izy ry havana satria nanalabaka tao anatin'izy le tao le coma tsy afaka nitsidika azy fa le kizy rehetra tany fa le lakamisy sisa satria ny zoma hariva tsy maintsy andeha tafika masina zay lakamisy maraina atao atoandro ozy izy mamanay andana mitsidika ny entana amin'io efa amboarina hoe andeha tafika masina satria mama ny dadanay io ahoana re ty olona ty fa nytao am-po dia hoe anao ny asan'i Jesosy aloha andeha tafika masina zay koa aloha mahatsara amin'ny mamy mama efa tsy mampiady azy so zany na eno ny aza amboary letana dia afenofenoy dia aterina amin'le tsy hitany dadanay mandeha miasa zay manatitra entana any amin'ny tsy fantatra anaovana tafika masina manolotsaina ino mama mandehana dana makany amin'ny bebe anareo dana manao veloma farany aminy dia le raha vavy manko le zana vavy zany miandry anazy eo dia aza miteniteny hoe andeha tafika masina fa maty eo zay koa fa mivavaka misy no Andriamanitra tonga teo amin'ny bebe dia nitsidika anazy alohan'ny andeha zay tsy miteniteny zany tomamy bebe anay zany reny bebeako ny tomany nataoko taminy izy maty tamin'izy talohany fa ny atsika manko lefa maty mitsy vao manko ga izy mandray inina tso telazana ga izy mahafantatra inina tso fa ny tomany a Jesosy bebe tadidiko le teniny hoe ianao anaka mandevina fa tsy zany andevina anao nefa noho ny amin'i Jesosy tsy nandevina azy ako ino nahitako ny bebe anay farany ny ampitson'iny zay lasa nanao tafika masina le maro atsetra eo 10 point zay le teneniko anareo mba makaina kely nahazo rezao no tonga ny afatra hoe lasy bebe maty bebe any ampanaovana ny asa any le tiako indrindra io tanteraka ny teniny soratra masina raha mahafoy mahazo valipity natao ny tafika masina bebe maty veriny zay sady aikatra hitsahoatra nahoana ary ny tenenina amin'ny dada mamangy amin'ny fahoriana sa nahoana izy tato sa aninona sa tsy hita mihitsy zay ho tenenina satria ianao satria ianao koa ao anatin'ny fianakaviana le tetidavin'ny olona remarquable zany hoe fa izy ry aniny to dia le remarquable be zany izy ry aniny dia ahoana zany tenenina ny dada Jesosy dia fa mamangy amin'ny fahoriana dada sa vita satria malahelo izy satria ny reniny fa hitan'i Jesosy zany hitan'i Jesosy zany za lefa arafesina be nandritry ny taona maro efa vadiny atao lohako mitady volana atao lohako nanalabaka mivaly ny baka tompoko afaka baka somatsara enoy ary tsy hoe saika afaka fa saika nahazo mention ary fa kely fotsiny tsy nahazoko mention kely fotsiny tsy nahazoko mention
fantolagaga hatramin'le kozainay sy ny rehetrarehetra fa ahoana ty izay tetanivony dada sy neninay a minambary atandro ariva tsy mieritreritra zay manalabaka intelo vo afaka ela efa nanambady ela be tare efa tsy misy miditra saina ntsony hoe manalabaka dia afaka satria ny andriamanitray mahagaga dia andriamanitra mahery dia mpanolontsaina maherezy tsy maintsy afaka naka bulletin relevé de note niazakazako ny relevé de note niarako mihitsiny nijereko an'lay taranja tsy haiko indrindra mihitsy nijereko le izy andriamanitro afaka aloha zany satria afaka mijerevako amin'izay andriamanitro ity le tsaiky to dia teo mihitsy ny masoko 0,1 le teo dia misy iry zay mana hoe dia hitsimbadika ambony ambany ny tantara 10/20 na tsimbadika andriamanitra ny tantara tena mahagagy io andriamanitro 0 tsy laingy zany teneko anareo zany 0,1 fa ataon'andriamanitra tsimbady haikaika le nanoratra iny iza efa manoratra ao anatin'io jesosy tsy vidina raha mainty toa dia hoe raha mainty be dia be ary le distance natao ihany koa jambena ihany koa ny mason'inona mitsara mety aza hitako ka hoe 0,1 koa ny tena omena hoe ty koa raha vidina raha mainty disy ny vidina raha mainty manina ny andriamanitsika mahagaga ny andriamanitsika hain'andriamanitra zany ary za miteny aminareo amin'ny anaran'i jesosy tena tsisy olona idobolo zany ny olona ao am' jesosy indrindra fa mpamonjy Zoma Fanavaozana ny kristianina mpanoton'andriamanitra rehetra tapitra ny anjarako fitigniko le izy vavaka voalohany ankasitran'andriamanitra tena ino mivavaka vavaka eo amin'ny fanolorateny eo ianao zay fanokanana rehetra ataonao na inona fanolorateny ny vavaka vavaka faharoa vavaka misy voady am'lady anao dia vavaka manao an'izany na eo ampitoerana eo anao andriamanitro jesosy raha afaka baka eto ako anao pastera ay za aloha ina ngeko valavala iny e fa za tena tsy nanam-poany ary tsy niraraha nintsy mihitsiny ako iny resaka anao pastera iny ako fa dia tateorina dia lasa pastera tsy haiko hoe naninona teto ako zay teneniny vavanao dia taterehanao fa za le olona hoe namoaka an'izay dia nisisika hoe anao pastera ty tada anao pastera zary tsy nitsoka n'izany mihitsiny fa ny vava zany rehefa latsaka iko ka sitrapon'andriamanitra raha n'andriamanitra ny vavaka ankasitran'andriamanitra malimy vavaka tena ho any amin'ny fanomponan'andriamanitra ny tafika masina moa ny resantsika eto satria tsika miresaka tafika masina dia tafika masina hoe mandehana manao mandehana manao tafika masina ary any amin'ny tafika masina tompoko tsy fianarana ihany fa any amin'ny tafika masina tompoko dia mipatrapatraka ny valibavaka tsy angatahany io fa robine midina fotsiny io misy zavatra endrasanao be dia be avy any amin'ny tafika masina mivaly ny vavaka dia ataoko mitambatra anao zay hoe mandehana manao tafika masina teo ny a distance antapahana ozina ny etsetretsetra fa misy lalana ankory tsy sokafan'andriamanitra ho anao dia mindro sy manatenako fa hopakatotsika hatra ny tokantrano any hay zany dia hiverina sampana indray zay tsy nanao sampana rehetrarehetra andana miverina manao sampana dia ndana manao tafika masina zay tsy nanao mpiandro tsony tsy nanao asan'andriamanitra andana miverina amin'ny fanomponan'andriamanitra dia ndana manao asan'andriamanitra taona ny tafika masina moa zao dia mila mandeha tsika fa azadino davida tokony tamin'ny fotoanany tokony hiady andeha hiady any anaty izy naninona izy mipetrapetraka tao an-tanàna antany lasa fa za mandro izy mipetrapetraka tao an-tanàna ry batseba ihany ko mandro dia eny amin'ny terasy moa mandro fa tsy any amin'ny dosy eny koa ry batseba mandro to dia tsy haiko hoe mipalapala ny maso koa ny sasa lava mitsiranga mihitsy sasa mitira makary mitira lehilahy hoy ka rehefa tsy manao asan'andriamanitra tompoko rehefa tsy manao tafika masina tompoko ianao dia ianao ny tafiana azonao tsara iny rehefa tsy andeha hiady ianao dia tonga ny devoly hiady aminao zay dia tena atambatro fotsiny ange le zavatra nresahana teo hoe rehefa tsy andeha hiady ianao dia ahoana hony dia tonga ny devoly hiady aminao
nitafiany devolo tao izy inona ny efarany lavy tamin'ny fitsangajangana nga vita ny jangajanga ihany namon'olona ihany koa tonga daholo ny ratsy rehetra raha olona tokony anao asan'andriamanitra ianao tsy mandeha dia aza diny fa eo ny fiatombohan'le fampitehanao io tsy fampiororony zany fa biblika zany resantsika zany mampianatra soratra masina zay eto fa tsy manao terrorista zay a soratra masina zany rehefa tsy miady davida dia tonga mpanao tafika masina aza diny koa tompoko fa itsika manao tafika masina fa rehefa tsy anao tafika masina tsika dia mivory koa ny devola anao tafika mantsina amintsika anao tafika ina hono izy tafika mantsina amintsika izy ka mandehana manao asan'andriamanitra miverena sampana soraty ny anarana ndana mitory filazantsara fa any andriamanitra amaly vavaka anao sotra tompoko zay ny anjarako dia meko andray mandreny pasteur social asina hira kely aloha dahoary nasarotra za ny lalana makany andamitrany na fisetrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakana tsy hoany nasarotra za ny lalana mankany andamitrany na fisetrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakana tsy hoany fizahoandro sofony ninona manolony tompo tsy emotrao fanarakana tano mafiao tompo tehirizo ahoana mandrakiza tazominy tanako raisony fiainako hoanao irerya tompo tsangantsika rehetraretra nasarotra za ny lalana mankany andanitrany na fisetrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakana izaho androso foana fizahoandroso foana ninona manolony tompo tsy emotrao fanaraka anam tano mafiao tompo tehirizo ahoana mandrakiza tazoniny tanako raisony fiainako hoanao irerya tompo tano mafiao tompo tehirizo ahoana mandrakiza tazoniny fiainako sony fiainako hoanao irerya tompo hoanao irerya tompo hoanao irerya tompo hoanao irerya tompo misy fekira mandeha dia mba misambora ray amin'ireo vavaka anankitelo nresantsika teo a mba hifikiranao hitazomanao amin'ity a soma fanavaozana ity tsy haiko na vavaka fahona ty le vavaka fanolorantena n'olo-tena ianao an' Jesosy dia mba hanarotra angataka zavatra ray tsy haiko na hanao voady ianao tsy haiko na andeha hanompo an'Andriamanitra Jesosy andeha hanompo anao tafika masina andeha ianao sanao a
de manao vavavaka anankiray a de tonoiny eo mihitsy ny mpanalabaka de tonoiny eo mihitsy lay tianao lay iren'ny fonao aza mangataka zavatra kely ny zavatra ngeza angatahana amin'Andriamanitra Jesosy a zany ny fampianarana ny oetinao fa tsy avy amiko zany Jesosy ny herinao anie Jesosy no natanteraka zany fa tsy manana hery zay ary ndreto zay mivavaka Jesosy ray am'izay voalaza teo satria samy soratra masina daholy no nambarana iteto tompo ka na de misy aza an'olo tena ho anao am'izay an'olo tena ho tokanana an'olo tena anao piomana an'olo tena ho katekomena an'olo tena tsy fantatro ho atao mariazy anga an'olo tena anao ny asanao Jesosy a raha mba angataka kosa izy ao aorianan'izay fanolorantenan'izay Jesosy a amarino amin'ny salamo 21:2 zay nambara teo fa ny rinony fony a zay rehetra ny tonon'ny molony a de ny tanterahanao zany sotra indrindra Jesosy mety misy vavaka anao voady koa eto Jesosy a raha miva eto io olako ty a raha omenao zanaka raha afaka baccalauréat de anao an'izao anao an'izao anao an'ty anao ny tranonao mety hatramy zany nge Jesosy izy daholo anao ny tranonao a fa zany Jesosy nao manginao ampony ao a Jesosy a jereo eno ny voady zay atao de ampio koa izy atanteraka an'izany mba tsy voasambotro ny devoly a eny an-dalana eny Jesosy ny voady zay atao satria ny devoly mamilivily fisainana ny devoly de manao zay avarinanay a fa mba ho tanteraka soma tsara ny voady tahaka ny voady nataony ana teo anatrehanao Andriamanitra tao amin'ny tempoly a de ny tanteranao tokoa ny rin'ny fony a be deaibe aminareto Jesosy sampana mety misy tsy meritreritra kosa ary ny andeha tafika masina fa andeha vakansa ny masaka ao an-tsainao na anao zavatra hafa ny masaka ao an-tsainao anala azy vita baka ny masaka ao an-tsainao rehefa vita ny baka fa mba hanana fanirina Jesosy a hanana etaeta Jesosy androany hoe rehefa vita ty baccalauréat ty a andeha hanompo an Jesosy a andeha hanao tafika masina am'izay a andeha hanao asa mpiandro mihitsy ny ako andeha hanao asa am-piangonana mihitsy ny ako Jesosy a mba ho aminay reto any tokantrano any any ampiasana any maheno an'izao fandarana zao mangataka aminao a Jesosy a mba tena izany ao ampona izany koa hanamarinanao ny teninao amin'ny Exodus 23:25 a fa de manompoan Jehovah Andriamanitra ao de ho azonao ny fitahina mety ny rano mety ny sakafo ny aretina ny voalaza teo fa misy zavatra ihany koa Jesosy mba hindrasanay reto a irinay reto a ao anatin'izany fanompona tao zany misokatra ny robinet ianao mihitsy ny eny manokatra n'izany ary zany tsy zavatra angatahana intsony a fa zavatra efa mandeha ho azy Jesosy a eo amin'ny tontolo ny fanahy zany de mandeha ho azy milatsaka ho azy zany ho anay ka na de ny fanolorantenanay ny fanaovanay voady ny fandehananay nao ny asanao Jesosy a zany ny tahinao reto mpanomponao reto misaotra Jesosy amin'ny anaranao Jesosy Kristy a no anaovako zany vavaka zany amen mahazo mipetraka tsika mahery sa tsy mahery e mino sa tsy mino e matoky sa tsy matoky e na ny mpanala baka matoky fa ho afaka sa tsy zany na ny ray aman-dreny ao anaty tokantrano matoky fa afaka ny olana a iva am'izay ny fatorana zay a fa tsy atao lava resaka fa zao a tia ny tena afatra ty a na ny tenenin'i Jesosy ana mafy mihitsy ty zavatra ty sao tsika tratran'izao fandrika zao fa tena tsy tiany Jesosy ty a tadidinareo tsara ty tsy manao tambiny amin'i Jesosy zany a tsy tiany Jesosy ny olona manao tambiny ainareo moa le tambiny hoe ataovy an'izao Jesosy zay vao anao an'izao tenenin'i Jesosy mafy tam'izany a ary zany naika tena hoe nakizo farana mihitsy hoe ataovy an'izao aloha Jesosy fa ny any am'izao tontolo zao izy misy zany hoe domboko tapany de mandoherany ary za ka raha teo ambony azo fijaliana izy nakatambiny taminareo fitiavako anareo no natonga anaty eo ny vao nampianariko ny mpiandro sy ny mpiomana tamin'ny tapabolana tany aminay mihitsy zany ny tenenin'i Jesosy ana teneny ny mpiandro sy ny mpiomana fa misy an'izany ontsika eo be da be tsika manao tambiny tsy tiany Jesosy zany tompoko fitiavana raha nompo an Jesosy aloha de ataovy ampitiavana so tsika tratra ny fandrika velam-pandraky ny devoly a fa tena ampitiavana ahoana moa le manao zavatra fitiavana na ataonao an'izao Jesosy na tsy ataonao an'izao manompo anao foana na ho tahina na tsy ho tahina za tsy maintsy midera
tandremo tsy manao tambiny am' Jesosy zany afaka ny didiko zay ary afarako amin'ny olona foana ty tany am' pasteur Miro zao tamin'ny larobia efa nafarako ry zareo tany aza manao tambiny am' Jesosy zany am' fanompona ataovy an'izao aloha Jesosy zay avaonao an'izao tena nafaparan' Jesosy ana mihitsy zany ary tena voantenenako amin'ny vadiko rehefa tsy manompo de aza manompo fa Jesosy aza anaovana tambiny fa Jesosy fa niteny mihitsy fitiavako anareo na tonga anaty ambony azo fijaliana fa tsy naka tambiny taminareo Jesosy tompoko tsy tia manao an'izany tambotambony zany any am'izao tontolo zao mbola veriko ihany misy an'izany hoe domoko tapany de am'izay mandoa herany fa ny ao am' Jesosy de tena mpitiavana tiako Jesosy de manompo azy fa iza ny tambiny aiza any an-danitra fanomany Jesosy le tsy voavidy vola tsy azotsika vola io lanitra io tompoko na multimilliardaire ianao la millionnaire ianao tsy azo fa io nomenantsika ve de mbola anao tambo be tsika fantany Jesosy foana zay tokony ho atsika za mahalala hevitra everiko anareo sy ny lalana hitondrako anareo evero tsara ny soratra masina zany foana mifikiratsika zao ny lalana ohatra ny am' pasteur Miro teo zao ny lalana de manaiky misaora azy fa mahafinaritra be io lalan'i Jesosy io za tena tiany io lalan'i Jesosy io za tena hijoroko fa volombelona kely aminareo fa za tena za koa ary mba gaga na za fa lehibe zao ary mbola miteny rery mihitsy za fa lehibe zao mbola kely zay kozay de nakany ambanivohitra any amin'ny ravavo mamanay zay mpanompo sampy mianjaka tena mimpotrombo zay le teneko andreo moka zay avy any amin'ny fahatrany mazenga tsara tanàna any de samy le miasa volamena de rehefa vakansy ianao de miasa volamena aloha hividianana fitaovana satria anao zanaky ny sahirana de ao manantso tromba eo le ravavo mamanay fa rehefa tonga eo io tromba io zany tsy tiany tam'zany mbola tsy katekomenina tam'zany mbola ataoko hoe 20 taona ohatran'le zanako lahy am'izay ary teneko joko fa volombela am'zareo foana zany fa rehefa mino an' Jesosy ianao rehefa tia an' Jesosy tam'zany kosa aloha teneneko hoe finoko tam'zany ary nytiako no finoko am'izao fa za tam'zany tena teneko anao tsy mba matatahotra zany 10 taona mavita mandeha amin'ny andro alina ndana rifa mandeha fa tsy matahotra aminao zany 12 taona mahita mpamosavy fa roako amin'ny anaran'i Jesosy io mbola tsy mpiandry tam'zany ary za tsy tia mpiandry fa ny ahy Jesosy de le mafana fo aminao no tiako zay ihany za le mivavaka be eo aminao no tiako fa tsy le salotra akanjo fotsy le mideradera ohatry zao zany ny atao anaty saina ka za tsy naneritretranao an'ity fa zany re ampalalako an'ireo mpivavaka be reo a Jesosy fa za koa mba manana herino ireo koa reo aminao zany ny tam'zany fa rehefa vao tonga am'izay le tromba ny ravavo mamanay tena tsy tiany aminay rehetrarehetra koziny eo za hoa tsy tian'io boakely io fa doroko volombelona foana zany fa maninona sy manao fombafomba merina ina le fombafomba merina vavabavaka satria ianao rehefa mandeha de mivavaka za hoa Jesosy tianao za hoa Jesosy anompo anao foana za hoa Jesosy ianao ny miaraka amiko tianao zay le teteniko na rehefa tianao io Jesosy io tena porofony aminao foana eny an-dalana rehetrarehetra eny fa hainy Jesosy ny tatana ny lalana zay le hoe akino am' Jehova foana ny asanao fa ataony lavirary foana io rehefa tia azy ianao ka manompo azy ianao araka le tenin'Andriamanitra teo manompo an' Jehova de fantany foana fa rehefa ataonao ampitiavana io fanompony io afany ianao any amin'ny fanadinana any rehefa ataonao ampitiavana io afany ianao any amin'ny olana rehetrarehetra any rehefa ataonao ampitiavana io alany daholo zay manahirahira tsaina anao fa tam'zany eny ny havanay tonga saina mihitsy fa ahoana ary ty boakely ty na hatram'izao rehefa mbola tonga saina Jesosy ay ve zany na tonga zany rehetrarehetra zany zao lasa mpanomponao ka ity fa rehefa ataonao ampitiavana io hoe tiako anao Jesosy za tsy miady vatra ninina ny ahy tam'zany de zao de ianao Jesosy ny raiko ianao mipitaridalana fa ho hitanao zany voninahitr'Andriamanitra zany za tena miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy rehefa tianao io tena hoe tianao io Jesosy io tsy mila baikona akory ianao mandeha manao tafika masina fa ny sasany ange am'izao mampalahelo satria ahoana raha andeha tafika masina izy de miaino aloha aiza hony salantsisy ranomasina vao njoroko fa volombelona tany fa raha vao tsisy ranomasina de miala zigila izy laha zay fa mbola tena ohatra zao mampalahelo kristianina ry mpandeha tafika masina
kay zany izy andeha hijery ranomasina ny tena atao fa tsy le asan'Andriamanitra tsy le fitiavan'i Jesosy fa zay moa nytorokovolombelona tamin'izay hoe nenay ho promotionay tena itiavako azy hatramin'izay nanaovanay tafika masina tsy mbola nahita ranomasina fa any amin'le ambanivohitra be reny any ary misaotra ny présidentanay mihitsy tamin'izany tsy mbola nisy hoe any full point na ny Mazenga na ny Tamatavy na ny Dego fa hoana ary tsika ty a sao de le aisany tsy de misy fahateren'i Jesosy mihitsy zao aloha ny tiavako anao de zay fa aleo tonga de manomana vola mihitsy manao vakasa fa tamin'ny heritaona nisy niantoka nanao vakasa tany full point rehefa ianao zany mandeha tsy misy hoe tsisy tambo ty fa de tiako ny asanao Jesosy fa na tsisy ranomasina na misy mandeha nomanin'i Jesosy nisy olona ray hoe andao nareo menakavy de toanay antamany full point zany ny Jesosy tompoko eny Tamatavy zay eny amin'ny gastro mijery miami zay le teneko anareo hoe rehefa ao amin'ny Jesosy aza mahay mijery ranomasina fa ny asan'i Jesosy na iza mandana manaova ny asan'i Jesosy ampitiavana tiako anao Jesosy de manao ny asanao zay mahery daholo tsika fa zao mpamonjy an'izao Zoma inona izy teo Fanavaozana zao tena miteny anareo hoe toy izy zao fa tsy zao ihany hoe anala fanadinana ihany de tonga eto tena miteny anareo zay le tambony zay hoe mba andeha ihany aloha Jesosy fa ano antia fa sitranay afahanao tambony zay tena bebara misy an'izay ao anareo mpanala fanadinanareo hoe andeha aloha androany ihany Jesosy fa ay amin'ny herinandro fa mba andeha hamonjy an'ity Zoma Fanavaozana ty mba ho afaka zay ny amonjeko an'ity mba ho afahanao zay ny le tambony fa teneny Jesosy na hoany na tsy hoany Jesosy de maninona amonjy Zoma Fanavaozana foana zay raikitra sa tsy raikitra zany aloha izy toa salany da mokimokina daholo nareo vanana na ho afaka na tsy ho afaka amonjy Zoma Fanavaozana foana raikitra io eniny Jesosy anie zany Jesosy nge zao miantra ny eto amintsika eto mieno atsika eto ataovy amin'ny fonao fa mibeba ianao androany raha ohatra ka androany ianao ka za aloha Jesosy ty androany ty arorotiko ty fa anina fa zay le tambony zay fa aza asiana tambony amin'ny Jesosy zay fa nylera mandeha ny ariandro riva nenay paster moa de hoe farany tsy misy farany zay hoe farany tsy misy farany mba mitody ao an'ny ray aman-dreny ray aman-dreny rehetrarehetra mananjanaka nala baccalauréat de mitodika ao any koa ny ataoko hoe ankizy zay ny ankizy nala baccalauréat tsara foana ny hoe mba karakaraina azavaiko ny tiako resahana mety hoe zay nga nala CPE no atao amin'izany fa tsara foana ny hoe raha mba afaka ny ray aman-dreny raha mbola afaka manatitra vary de tsara foana aleo sakafo mafana ny karakaraina tany an-trano no hoaninareo rehefa any ampananana baccalauréat de mamenatra be kory mama de zay miaraka amin'ny pasipasy kely ve de anina afadika fotsiny zany fa tsara foana satria niny amin'ny zavatra nisy teto amin'ny firenentsika ity fomba fitenena ity de tena tsy tokony ampiasaitsika loatra fa mamevahana ho an'ny devoly hoe ny devoly tsy kely lalana zay hoe ny devoly tsy kely lalana ohatran'ny tehiteny zany hoe tena misy lalana idirany foana eo de tsy de ampiasa an'izay fa hoe tsara foana ny mitandrina satria tsy fantatsika ny sakafo rehetrarehetra zay any rehetrarehetra any mandritra zay fotoana anaovana ny fanadinana zay ka mety eza rery tanora aza manana le ambo sy le tanora be hoe ohatr'izao fa hoe za ve de mbola atao an'izany fa manana fanentretena mba atery ny variko de zay kosa angamba faneterina amin'ny maraina angamba ndreny tsy hoe aterina raha misy aterina de mba aterina amin'ny moto na ohatrohatr'izay fa tsy hoe efa lehibe za kosa fenanga efa 20 taona za ary tamin'izany efa tsy haiko na 20 taona tsy haiko na 30 taona latsaka mbola nateriny mamanay ny vary tany amin'ny LMA de mahafinaritra le misy manaty vary ohatrandreny manko ny de miara-mihinana daholo ny rehetrarehetra tsara mahazo tongotrombo zany mety amin'ny mamanay hoandre mantroto de miara misinenika daholo ny mpiara-mianatra rehetrarehetra ka dia ohatrany mba mandefa afatra kely zany hoe aleo le fikarakarana andeha foana ho an'ny ray aman-dreny karakara foana na de efa anala baka azy ny zanaka ao aleo mamony programme kely hoe manady bary
isan'andro fanandro. Tsy fantatra ko zao a ny karazana retina rehetrarehetra, tsy tanisantsony le zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Ohatra ny cible kokoa ny tanora manko ny amin'izao fotoana zao. Zay ny tenenako. Ohatra ny hoe misy cible na tanora zany. Ka matoa zany eto akaikin'ny altara eto ny voateniko. De ny fanamasina ny mametraka an'izany ato anatiko a. De na any tokantrano ianao na tsika manatrika eto a, miaino amin'ny radio sy ny ao anatin'ny tambajotra dia aleo a mandray fanapa-kevitra hoe mba maka congé kely a, de tsy mividy sakafo eny amin'ny rehetrarehetra eny fa mba misy aterina sakafo na zay sakafo tena azo antoka ara-pahasalamana no hoanina ao anatin'izany. Sotra tompoko. Sotra tompoko. Mazava tsara ve le toromarika tompoko? Eno a. Misy tonga zao hoe tomana hoe zay nge pastera tsy anala-baky. Inona moa zany ny idiran'izany amin'ny fiainanay fa efa niresakitsika teo hoe ny fiainana de tafika daholy. Le toromarika mien'izy mirahalahy teo ange tsy ho an'ny mpanala-baka rery ihany e, fa ho antsika rehetrarehetra mihitsy le toromarika rehetrarehetra teo. Tahaka ny hoe katsaolo ny fanjakan'Andriamanitra de anampy anao tsy ny baka ihany nge zany e, fa ny fiainana andavanandro mihitsiny. Misy koa zao le fitenenana hoe ny fahaiza-mandamina tsara no entina miady, fa tsy hoe ampifamadihana hoe fahaizana miady tsara no entina mandamina. Zay mantsy ny fanjakana ray a na manana bomba atomika sy fitaovam-piadiana tena complet ka tsy mahay mandamina tsara de resy foana izy. Ny fananana fitaovana complet ilaina, fa misy olona manana stratégie tsara lavitra noho izany. Ny japonais tena kely raha noharina tamin'ny fitaovan'ny amerikanina, fantady hevitra izy hoe irotsay vao maraina. Fantarareo tsara zany ady zany ho an'izay nianatra an'izany e, fa nirotsahany japonais vao maraina tonga de napoka ny daholo reny samby reny fa tsy hafanetsika ny amerikanina. Potika daholo ny akamaronina vira tamin'izany fotoanandro zany. Zany hoe ny fahaizana mandamina tsara mihitsiny zany a no entina miady. Noho izany reto misy fahaiza-mandamina zay efa tsy maintsy apetrakintsika zany fean'izay rehetrarehetra zay. Raha tsisy hoe voalohany sy faharoa tsony izy ity fa tonga de efa zay ny teo amin'ny fitininy. Tokony a efa nibebaka daholo aloha ary mbola afaka mibebaka zay tsy mibebaka. Ho an'le hoe tena zara raha nianatra izy, nanao kitoto de marina be ny tenin'ny pastera hoe Andriamanitra koa mpamindra fo, mibeba ihany aloha sao mba mamindra fo izy a, de mba ataony lisitra ao anatiny afaka ianao. Ny aza adino a fa Andriamanitra tsy manampy ny olona tsy manao hetsika zany mihitsy. Raha amin'ny baiboly ray manontolo ny jerenao amin'ny akabeany 700 a, de ny olona sa manao hetsika ihany no mahita fahagagana. Averina mihitsy a, ny olona sa manao hetsika ihany no mahita fahagagana. Lazarosy tsy nitsangana tamin'ny maty raha tsy nanao hetsika ny mpianatra nanala ny vato misakana. Zay ny ao amin'ny baiboly ao. Le jamba tsy nahiratra raha tsy sa nanao hetsika ndanina amin'ny sasany amin'ny ranon'ny Siloam, de nandeha le inona moa le jamba sa nanao hetsika ihany koa iny. Vao tamin'ny maraina no tamin'ny atoandro nitory pasteur Herzora tsy andavana ny tamin'ny nanovan'i Jesosy ny rano ho tonga divay. Tsy nisy rano tonga divay tao raha tsy nameno siny 900 litatra aloha ny mpianatra. 100 litatra ny siny ray tamin'izany, enina nisany. Nameno 900 litatra, zany hoe nisy hetsika nataony. Tsy miteny hoe niezaka ataonao akory ny mahatafitanao rery, fa hoe Andriamanitra ny olona hitany fa tena nanao hetsika no mahita ny voninahiny. Le vehivavy narary 12 taona nanao hetsika ny ala teo ambony fandriana, tetiaviko iny na olona firy ary ny ao. Tsy rarahako zay aretiko any. Ino nahita ny tenenan Jesosy nisy nikasika ianareo. De hoe Petera no mpianatra hoe olona be dehibe ngeny teo hoe kaona ny teneno nisy nanendry ianao. Nisy nanendry mihitsy teo ka mety nisy olona be dabe ho zany teo, fa tsy nanao hetsika le olona teo a, mety tsy tamin'ny finoana de tsy nisy ninina tsapan'i Jesosy teo. Zakaiosy raha samy teo daholo ny olona nanao hetsika koa Zakaiosy a, nianka teny ambony aviavy. Ka na nisy olona manjatony amanarivony ary teo ohatrany tsy hitan'i Jesosy, fa rehefa nitraka izy de lazao iny afa mahita vonina Zakaiosy a, re Zakaiosy midiny ianao. Zany ange izy Zakaiosy niantona teny a, tsy efa sika tsy mihany aloha ohatrany vavaka ohatrany efa zazatra foana mandeha. Tsy mba vonina ina moa zany tokony hoe aviavy, namoa be le aviavy, zany izy namoa ny aviavy e. Midina teny Zakaiosy, le hetsika nataony a no nahitany azy. Tika zany zany mila sa manao hetsika. Amin'ny fiainanao ianao a, fivarotana ataonao sa io a manao hetsika. Radio malalaka afaka mandalo anao fa misy inona moa hoe kolazy kely alohanao.
mandehana manao publicité zay manao menaka ny sasa mety magagana ianao ndray mety menaka mampahiratra tsy fantatro menatra ina mba ataovy zany e ny olona lasa lavitra rehetrarehetra tompoko sananao zavatra amin'ny fiainana ianao mivatra tsy fantatry ny olona zavatra ataonao zany ingely tsy mampandrosa e matahotra andano tsinona moa ao amin'ny radio mandany spotiny fa tsy fantatrao fa le spot kely nataonao tao amin'ny radio mety nandoha ianao mety 150 000 250 000 nampandeha be ny asanao iny rehefa avy eo tsika zany hoe ndandray tsy samanao zavatra ny kristianina fa matahotra raha miteny zao tsika hoe miteny zao paster nareo zao milisteny très bien za mihiny sa tsy mihiny de mitehaka tsika fa le mitehaka izy mane ohatrany tsy possible ange zany fa tena zany io e le tsika matetika ohatrany hoe tsy sa tena manao zay le inona moa le etsika tanterahany Jesosy zay zany hoe tsika zany mila sa ao anatina sehatra amin'ny fanompony nisy zavatra nafinaritra fa ty moa mandeha radio de ohatrany tsy de tiako tenenina be loatra misy fivavahana ray zay manomboka mikorotana zao tsika miteny zao fivavahana be izy io tao Madagasikara misy tsy fifakazaona be eo de za fa manao hoe Jesosy vokatry le a distance ataonay foana io azao Jesosy sy le asa de manomboka mihetsika io Andriamanitra ianao mety tsy mavita zavatra be anatina fitondrana mety tsy mavita zavatra be amreto fa io vavaka ataonao sy a distance ataonao de afaka manova zavatra amin'ny firenena io raha mino ianao tsy apopozinao ndra iandro any soraty zao fa raha mitoytsika manao a distance mandroaka devoly zay fanetry be pirenena tao Madagasikara aongaongo an Jesosy fotsiny misy zavatra okasihan Jesosy tsy apozinao misy zavatra may ho azy misy zavatra mipoka ho azy misy zavatra miady ho azy misy zavatra misaraka ho azy satria manomboka mihetsika Jesosy ny Andriamanitsika rehefa mivavaka ianao mihetsika amin'ny toerana izy arivo mihetsika zay anao zavatra izy ao anatin'izay tsika zany tsy mivavavava-pony eto fa tena mangataka amin'Andriamanitra mba etsehany am'izay ho amin'ny Madagasikara ka tsy resaka baka reriny eto fa tsika manala baka foana amin'ny asa ataontsika andavanandro fa raha tena mivavaka amin'ny finoantsika tsika efa nanaseho an'le alimolonga teto ny arana hita tanàna farany mahantra indrindra teo zany hoe finjato reko zany tsy ny fandrenesana ho azy ny ilaina fa ny fanatanterana sy ny fakatoavana raha ny teny marita amin'ny mpianatra hoe ataovy zay asaina ataonareo tsy mpianatra tsy teny efa reko zany efa reko fa nanao efa reko injato eo izy rehefa tsy nietsika izy tsisy ninina azo natao teo tsika ny efa retsika foana zay toriteny torinay telo miralasy zay paketo nge efa renareo daholo tsisy zava-baovao zany ke izy mpitoroteny no maly any ny avadibadika azonao tsara le izy fa le fakatoavana no ilaina misy taontsika eto amin'ny Zoma Fanavaozana anasana anareo foana miara mivavaka manao a distance any amin'ny tokantrano any zay aloha mino fa manomboka nisy miova any amin'ny tokantrano any mino an'izany koa tsika hatramin'ny vavahana teto nisy olona nijoro vavimbelona tamin'ny maly sa fakomaly ay tamin'izay tao amin'ny a distance zay za paster tena mpisorotoaka mpina-parako be ozy izy tsy mpivavaka FPVM ozy izy fa nandrean'le a distance tsy le fandroanareo devola nioka nandoha be fa mba nanao tamin'ny tenako za io paster afaka zao afaka aparaky zao afaka inona koa moa le nyteny teo tamin'ny talaty iny e ho an'zeneno misandratrandro tamin'ny talaty iny de nijoro le olona de re olona ny olona nivelany ary mahita fahasoavany eto amintsika fa raha tsika zao any mampiasa an'io raha any Jesosy isanandro tsy miandry any dada miteny hoe latsakalina zao fa manao latsakalina isanandro fa le omonina mpamosavy ifindra any amin'ny tanàny anaty ranomasina andao tsika ifindra matena le Madagasikara rehefa laza zareo fa tsy tokony mpiandry no mitady lalana ifindrana fa hoe be mpamosavy be eo aminay ohatrany mamenatra fa zany fa zay ifindra fa be mpamosavy ka ifindra izy ianao hoe ay zany tany misy mpamosavy mba teneny zay zany tany tsisy mpamosavy eto Madagasikara iny volana sisy zay ka noho zany mila miady tsika tsy miady amin'ny olo fa mandra fa miady noho zany fa iza mandama tsara no entina miady rehefa zany de ianareo mpanala baka sy ny olona rehetrarehetra zany de atorony hoe mila ianareo aloha mianatra tsara zay kosa aloha zany takina ho amin'ny taona vaovao tena mila mianatra nio zany rehefa vita zay fianarana faharoa mila mazoto manao asa amin'ny tena anareo na de 3 andro ara sisy manomboka androany esao any vatanareo rehetrarehetra indrindra ny loha ho an'le fitadidina esana ny loha roana devoly sasana amin'Andriamanitra de ongotana ny devoly satana mpangala-tsaina jere tsara mpangala-tsaina devoly mampadomelona devoly ny fahabadona miala anaty lohan'ny kalanoro ny asany vazimba ny zazavavindrano miala ny lohany zany de ongoty any anaty lohany zany fa misy ankizy tonga de marary andoha be foana isaky manala fanadinana misy zany
dia esao zany rehetrarehetra zany roana devoly zany loha indrindra ny lofa ny tena rehetrarehetra roana mahatonga amin'ny teny ataovy de ny androany a raha latsinainy marainy nareo vao manao an'izany monsieur manifester le devoly a marary andonareo tonga ao am-pianarana ao am-panalana fanadinana tsy tsara loatra zany a ny hoe latsinainy melonareo vao esana hoe esana am'izay efa androany zao le fanadinana fa manjary amin'ny fotoana mantsy a raha vao mihetsika le devoly ao anaty raha sanatria misy devoly ianao dia lasa misy fotoana ny olona marary be ny vatany sy ny lohany za pastera taorinan'le fandroana devoly vao mainka narary be mihitsy ny lohako toy izay vao monsieur manifester fotsiny le devoly fa tsy mbola niala ao anatinao zany hoe tsy ampy le fotoana nandroana devoly dia vao nihetsika fotsiny izy mbola tsy mivoaka dia marary lohanao ka raha eo anao vao manomboka mandroaka devoly a lasa faniny ianao any am-pianarana fa zao ianao dia efa manomboka manao an'izany mandroaka ianao zany androany any miala ny anaty lohako any devoly mahabado devoly satana ndimby mahadomelona ny asana kalanoro any amin'ny masoko any amin'ny vava any amin'ny sofina rehetrarehetra any vitsy zay ataonao zay a hoetiko ny fitaovam-pianaranao roay devoly any koa fa ny kozinina anay a nahatonga anazy lobo be ny solomasony nisy raha matobe nindrana ny styloany dia nasian'leo raha mato ody le stylo a taorianan'izay nanomboka marary foana i masony io jerena mena solomaso a izy moa efa nodimandry izy nodimandry zay efa lobo be mihitsy ny solomasony satria misy olona tsy faly amin'ny fahafahanao fanadinana le olona resako koa zany mpanompony devoly io dia roay devoly raha azo atao aza mampindrapindrana zavatra tsony aloha zao ray tenenako zao raha misy namana anakaye fa alao teneny mihitsy izy tena tsy mety fa ianarako hoe azonao tsara zany tsy resaka hoe tsy fitiavany zany fa alao mihitsy aloha malintsika zay le hoe resana te rehefa mivavaka kory tsy hoe mitsambiky mikipy a azonareo ny navaky ny tranonay tao manjakaray eny hoe vokatry ny abiany gadananay ohatra ny tiakikeliko ty e dia zany etrehtra hoe jesosy miambina an'io hoe jehova mpiandry anay dia ozy andriamanitra ianao makafana olona za mihitsy mantsy nyvanginy jesosy an'izany ianao ozy izy makafana ianao manao tafika masana ny akadron'olo sakay ny gadananao ohatra ny tia ny abiany ka nampangalatra tsy saika tsy angalatra ary nietrehtra ohatra mivalana fotsiny ty zany dia miala azonao le tia natongavana amin'izany makafana ange zany e azonao le tia nolazaina dikan'izany aza makafanan'andriamanitra ianao raha manatra ny idio tsara ataovy tsara ny hiditranao fa tsy hoe mahatoky an' Jehovah dia araka le teny teo atoro fotsiny eo am-pandrina le nyteneko anao reka tany anjaza malavatra zany za tsy nentina hita asa mihitsy pastera taoriana fivadikana teto mandraky ty ny androany tsy mivaly mihitsy fa ianao taiza napiditra demande za aloha mbola tsy napiditra mihitsy hatramin'izao e tantara mitsimisy nge hoa zany e fa ahoana fotsiny kaka ny andry an' Jesosy hidinao hatrany hoe teny andahana mampiditra demande ary ananiny ianao zany miandrasan'le tanora zany ka ianao raha mila mihetsika ianao mila mampiditra demonde ianao satria ankino am' Jehovah ny asanao misy asa ataonao nge akininy tsy ka tsy hoe inona ny asany tsisy ninina akinina ary no akinonao amin'Andriamanitra le asa ataonao raha tsisy ninkinina no akinonao dia angatanao tolotsaina amin'Andriamanitra dia le tolotsaina tanterahanao ara-baky teny roanao dia volo ny fitaovana rehetrarehetra amin'ny zay ampiasainao rehetrarehetra ao hatramin'ny akanjo dia horoantsika devoly eto rehefa avy ao amin'ny famaranana fatohizanareo any an-trano ny salle d'examen araka le tenin'ny rahalahy Venus teo zay salle d'examen nareo rehetrarehetra dia mitody makany dia roay devoly a dia raha efa hitanareo amin'ny plasy raha vao mijery salle ianareo hoe eto ny plasiko dia alay fisaretsaina rehefa any an-trano todika ianao dia amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny toerana misy aho rako ny asan'ny devoly eo amin'ny salle rehetrarehetra io fa misy fotoana mpanompo niaraka tamintsika azafady a tia tsy hoe le olona no tsy mahay akory fa niara-nipetraka tamina komorianina mihitsy hoa izy dia manitra be izy io le olona io za pastera naharary be mihitsy lohako io a fa le fofona tsy zaka ka matetika mantsy a le fampiasana ranomanitra zay karibate fa nyteneko anareo lalana ray afana domination a reny atao domination reny za zany raha milalaodika manao ranomanitra tiako dominena daholo nareo mianakavy dia aza taitra ianao raha miditra mpivarotra nakankery anankiray tonga dia mahiny fofona garibati be ianao domination reny am'izay anao badenina le izy a dia mividy fotsiny ny ataonao rarasy izy azonao tsara zany a na mahita sarina bota anankiray miditra amin'ny fivarotana anankiray ianao reny ka raha vao miara-mipetraka aminao a dia roay devoly fa anizaniza mety miara-mipetraka aminao ao tsy izay ihany fa mety misy olona koa mpilalao-ody zay zao taloha dia nilalao-ody rehefa alohan'ny anala fanadinana dia ny stylo anay asiana ranomanitra ao anatiny dia alaina le izy a dia alefa amin'ny andrina dia le lafiny dia zay mipetraka miaraka aminay eo zany ny devoly zany tsy te halala fa rehefa mipetraka miaraka aminay anao tsy hoe hay tinge tsy nilalaody ty raha laty fa mampalahelo fa aza kitikitiana zany io a tsisy an'izany fa raha za milalaody a ka reto mipetraka miaraka eto miaravoa izy anankiroa reo mazava aminareo ve zany
apodika miaraka ireo de roay de volo tsara ny eo de angatao am' Jesosy hoe raha kofy am' rahanao za Jesosy na mivarotra maraina koa ianareo raha kofy am' rahanao a ny anjelinao itoby manodidina anay ianao koa Jesosy nefa nyteny fa ho andry rahona sy ho andry hafa de ataovy ara-baka teny mihitsy zany tombavaka zany mazava loatra eo a vitsy zay a rehetrarehetra enare metsika lalana aloha paster miora fa mbola anao manano lapandray sy anao alimbavaka iaraka aminay ve de afaka mandehany amin'ny lapandray mentsika tehaka izy aloha sotra betsaka paster tainy Jesosy ianao sotra tompoka de vitsy zay rehetrarehetra zay de tahirizo tsara teny zao ny convocation anareo tandremy fa iny koa esan'ny devoly iny za taminatao mariazy ny karapanondroko ny tsita zay efa tena naprimiko mihitsy ay tamin'ny fotoana nandraisako an'le valopy mavomavo nitsirika ny latsaka le karapanondro za zany nandray an'le ohatra nanao ohatra zao de nitodika tsy nahita fa nandritra an'iny mivaly namo le valopy mavomavo de nitsirika ny latsaka atao le izy tsy hitako nalatsahany fefa any amin'ny firaisana vao zany karapanondro tsy mety ozy izy le namo le atao raha tsy misy karapanondro eritretinareo za atao mariazy soratra miazakazaka any antranay mitady karapanondro raiky ndra zany karapanondro ka zany karapanondro za izy tsisy niditra tamin'ny lohako tsony zay zavatra nytenena tao hitako ihany aloha le karatra ozay fa nafen'ny devoly satria efa mpiandry tam'zany efa piomana tam'zany fa tena ozay tena fantatro mihitsy le devoly tsy faly amin'ny ana masinana ny fanambadiana mivady tena atao avao tsisy niditra enao de eto fanekena tsisy tadidiko fa de nataokotoko fotsiny zena senliana natao fa fanina mihitsy ny loko satria iny ianao vao niazakazaka nitady le karapanondro ka tandremo fa rao vao misy zavatra miperturbe anao kely tonga de faniny ianao de na mifanadinana ary tsisy miditra amin'ny lohanao rehefa tafiditra eo ianao na ao antsenanao fivarotana na any andalana de reo vao tonga eo ianao de mivavah aloha zay vao mandray feuille d'examen zay de ho anareo mpivarotra ho anareo rehetrarehetra ny tokantrano aza manokatra tsena mihitsy aloha raha tsy efa mivavaka Jesosy ty Jesosy ny tsena raha kofy amin'ny rahanao satria mety manao fandroitam-barotra ny olo eo akaikinao de mivavaka ianao zay zany nalala zay le marina be le teny iraka Venus ndraindray ny henanao lasa ohatrany milobe zany nefa hena tsara satria manao fandroitam-barotra ny eo akaikinao de asiny hodiny ny zavatra midinao tsisy mahita zany io efa nijoro taminareo fa fandrona nijoro teto hoe ny plakina FPVM atsika tany ambopionana de tsisy mahita an'izany daholo ny vahoaka tany tamin'za tany hitanao ve io plaky tsy mahita an'izany zay pastera plaky ngeza be nge ho zany ray metatra sasany ny abe an'izany sur 60 cm fa tsy hitan'ny olona satria misy manisy hody le plaky tsisy nay tamin'ny andro pasteur disy tany amazanga koa tratrany ohatran'izany tsy hitan'ny olona le plaky de vitan'ny olona manao raha manjavona ny tsenanao ianao zany mivarotra eo fa ny olona mandalo fotsiny ohatrany tsisy mahita hoe eo ny misy mpivarotra ianao raha mbokaka hoe fa za ve kely de tsy hitan'ny olona raha zay aloha de mety normal lamika any fa raha naringezangeza zao tokony mba hitan'ny olona tsara fa tratrany raha manjavona ianareo de zay natao hoe le tafika masiny anarany eto ho anareo inona ihany koa rehefa zay ny inona koa moa zany ny inona le ndresana teo de raisinao ny failona de vavaka ny ataonao mandroka devoly de le tenin'ny pasteur miora raha sanatry tsy hay le zavatra atao de mitondra mbavaka tsara aloha fa tena misy io Andriamanitra mampanoratra ny tananao io tsy joro zany tsony fa marina be le teny rehefa tena mivavaka ianao mibebaka fa tena manoratra io tananao io fa tia koa ny fadio tandremo le misy sujet mifoy tony de hoe tia ony le anarana fa zay tratra tamin'ny analabaka voalohany zay indronanala ny anatra nio zay nandritry ny herinandro nataony traitement eleky moa ny anay fa laninay tsenjery io azo jusqu'à zay da hoe lanitsika tsara fa tonga ny fanadinana tsy no voaka tany fa nanaikitra stylo sisa teo ambony seza Andriamanitra tena tsy mbola mpivavaka tam'izany inona rety sujet ty fa ampijery ngatsy le izy ndray nefa mividina 10 alina ariary le izy tam'izany de eritretinao hoe zavatra tokony haiko ary lasa tsy haiko satria ny saiko efa nietrehitra hoe tia no mivoaka any de tsiny tam'izany aho tena tsy menatra an'le jury teo tsony fa nitsangana za ty meo ataty tsy zareriny tsy afaka avataty aloha mba adikako le eto efa tsy rarako tsony zany satria ozy efa samy tsy afaka ihany ko ty tam'izany tena jalamboto de le teo moa natahotra nefa zay somary nadididitra ihany de ozy le teo hoe zorangamba mora miray ihany aloha rehefa mba manao nareo de nalaiko nadikako ray manontolo ny le rahalahy teo aloha nadika satria efa atsasakadiny tsy odiana tsisy ny soratana ny anandray zany ny tanana nandeha be ohatrany amin'ny pasteur miora fa
fa tsy nandeha tary amin'ny Fanavaozana fa nitarihan'ny ina moa fangalatahaka za tamin'izany président tao alarbiko président mpitarika grevy tsy sanamaly tamin'izany zay na kelikely koa rangeny tena tamin'izany natahorany olona ihany marina nge zany bebe lo kely ka zalaina na dikako ray manontolo naveriko am'izay za mba miara afaka ahoana miara tsy afaka valy am'izay ny examen valy miala vany le rahalahy ahoana rahalahy tena tsy afaka ozy izy rahalahy io le nangalako tahaka zany tonga zany de hoe tena mba sereve zany oa kina ndray ry nambarako de fa continue fa tsy nijery de fa vao nijery ko de fa tsy ao anatin'ny clé nangalana tahaka ny eleky mihitsy no ny anay zany za mihitsy ny tena ohatriny hoe ina moa zany satria za série électrotechnique de io zany io zany ny base ny anay io zany matera ino moa filazany zany fototra te io zany clé izy vao niteny izy hoe tsy afaka raha tsy ozy mafy be ty mahatoky olona ty kay tena very ianao raha vao olona ny atokinao ianao zany mba netrehitra ary nety be ny azy satria na adika tsara daholo ny grafy tena complet feny tsara iny kizy ara tsy afaka rehefa avy eo inona zany fa tonga de le d'office ange zany tsy afaka e zay le vao ozina zay matoky olombelona de tena aza mieritreritry ny anao trisy zany mihitsy nareo fa ny marina de Andriamanitra mahay manafaka amin'ny marina zay tamin'izany tena nampanantenana satria ny grevy zay tamin'izany tena nisy olona manam-pahefana mihitsy lisany tsy maintsy lisitry ny afaka ozy izy satria mpitarika grevy teny amin'ny LT alarbia fa orina nde ny fanadinana za tsy afaka sady tsy nahazo asa taorianan'izay satria nampanantenana tianao olazaina zany hoe tsika zany tsy mahazo matoky olombelona tandremo fa Jesosy ny teny itokinao fa ny zavatra hitako nanala faharota ty arina tena mba tsy de mpivavaka fa mba nyteny Jesosy mba atao viavaka ako zay moa mba vavaka aiko mba tena atao viavaka tsy tena hay loatra leleky tamin'izany fa mivitaiko ihany koa ny sasany satria nanomboka narary am'izay teo vita le izy tena zao raha mba sitrakao marina koa le teny pasteur Mur samy misy fahasamihafana le resaka nataony izy raha teny fa raha ihany i pasteur Mur ny teny manaova voady fa aza manambo kosa tsy mitovy zany azonareo ve sao de tsy azonareo le resaka mantsy le manao voady zany te hoe za Jesosy tena anompo anao fa zao anefa na afaka na tsy afaka za anompo anao foana fa aza manambo kosa ny hoe za fao fa raha afaka de anompo fa raha tsy afaka zany de tsy anompo anao mazava aminareo zay le manamby an'Andriamanitra no tsy mety ka ianao zany mangataka amin'ny tompo za tena ny voady za hivavaka ho raha afaka eto za tamin'izany mbola tsy mpiandra fa tena nijery lisy za tsy nanampono afaka ary tamin'izay fa tena voninahitra ho an'ny tompo fa mba afaka soma tsara mention assez bien ry havana malala mitehaka koa zay tsy mahatsy mialina série électrotechnique zany hoe rehefa tena tamin'izany hoe vao mba nanomboka nitodika tamin'Andriamanitra zay mahatonga miteny anareo mivavah ihany aloha na de zao satria Andriamanitra ny teny andramika izao fa tsara Jehova ny ray aman-dreny de raha ty miandry ty avelany salina de manao distance any ao anatiny ao mangataka mba tolorisaina Jesosy le zanako ao anatiny ao zay angambany no amaranantsika azy ny am'ty androany ty de araky nefa tsodrany teo manantena ny fahafahantsika tsirairehefa de alefaso ny fanatitra aloha ho voninahitry'Andriamanitra zao de fa ataovy le fanamby tonga de arosay zay azo atao hanohanantsika ny fiangonana mariana foana tokoa aloha fa ny fanatitra de hanohanantsika ny fiangonana eto tsy hoe any mpitarika ety fa ny fiangonana eto Taninanandrano zany rehetrarehetra zany zay de anao a distance tsika zao androka de voly hotaritiny iraka Venus anao a distance en salle d'examen anao a distance ihany koa ny any amin'ny anarana rehetrarehetra anao a distance ihany koa mba rehefa mivaly rehefa mitsara ny any de mba Jesosy ny asa zay zany amin'ny fotoana hitsarana ny feuille d'examen de manao a distance daholo ianareo mba tsy sanatria misy alaim-panahanovanovanoty na ho ajambeniny de voly ao mpitsara vilana ny mpitsara de ataterahantsika daholo zany a distance tsika zany aorinan'iny fanatitra iny hotarisiny teny iraka Venus zay nakadiny teo pasteur fa tsara mihitsy za zo ohatra n'izany tamin'le zanako tamin'ny CP tsara mihitsy ho zany no nitarita amin'ny pasteur Josiana an'le resaka teo hoe rehefa vita ny examen aza dino fa tsy maintsy misy fitsarana any de any satria ohatra ny azo ny zanako teo vao vita mihitsy ny CP de tonga de toloran'i Jesosy saina mihitsy hoe tena alefaso a distance mihitsy ny any zay mitsara n'ireny anina rehetrarehetra reny tena anao an'izany mihitsy de volo satana tsy tiany rehetrarehetrarehetra any mpitsara any de potehana le vonona amin'ny afin'i Jehova fitsarana vilana fa misy any mpitsara vilana any
gaga ianao ne mieritreritra tonga de tsy afaka ho azy eo anao aza adino mihitsy zay nefa de hainao zao tena hainao zao mihitsy le izy a lasa tsy afaka ianao fa de volompividinao teny de volo fahakalana misy mpitsara ao makahala anao tonga de ay ty le ay ty mihitsy izy ty fa aza adino zay zay le teneko hoe tonga de manao ataky avy atrantsika ny atsika ny atao tonga aloha fa tsy hoe fa vita le izy vo hoe tsy maninona fa fananao a distance aloha fa zay iny fa vita fanany any amin'ny mpitsara rehetrarehetra sy ny any amin'ny rehetrarehetra de vao vita mihitsy a de manao ndray nareo ohatra hoe misy mianaka ao na le mpanala ao na le ray aman-dreny ao a manao a distance zay a tadidiko marina fantena zay iraka venisy tam'izay nanalabaka de nisy prof matematika anay zay ny teny an'izao ataovy an'izao izy mifomba fanoratry lisany an'ity zavary ty a de am'izay fantatro lisany rehefa mitsara examen a zay mihitsy le nataony de rehefa manoratra zay ohatra epsilon de tsy misy tsitovizan-kely amin'ny anareo raha manoratra zany hoe code zany le izy fa tsy tao a-tsainay a kay nisy mpitsara koa tao nankahala an'io profna io miady izy mirahalahy satria mampanao cours zareo samy mampanao cours de ny le ray ty a be olona manao cours be ao aminy fa le ray tsy nety fa tonga ao amin'ny fitsarana fa fantatry le anankiray ke le code mifanaovana hoe zao ny ataony lisana fa zay nisy an'io rehetrarehetra tonga de nikakany le anankiray daholo zavatra nisy zany tam'izay nianatra taty-ariana vao nitenen'le prof hoe zao ngely ty ny problème tamin'iny satria jerena tsy de afaka ny akamaroany le namana tena misy le hoe fankahalana ka zao nefa na tonga le fankahalana koa nefa vokatra avy amina ihany satria zay te ho afaka de asina code le inona moa le sujet de zavatra ny ainanay fa matoa zany tonga ny voarevo de teny niraka venisy a so sanatritsika alay-panany am'izay a ka tratra fantatry le namana sasany reto le mpianatra avy any ananiny manisy an'ity ihany ety a samy mifampikaka satria samy te ilaza hoe ny anay ny tena be afaka noho ny any sasany mazava amintsika zany a de roana ny devoly mpankahala izany sora tompoko andao atombokontsika ny a distance zao hitsangantsika de rehefa ao anaty vavaka de rehefa mandeha ny a distance de samy manandrifiny any aminazy any tsirairay a de samy mitenena an'izay le rehetrarehetra le devolo misy any a de teneno mihitsy zay a zay rehetrarehetra ohatra hoe mandeha am'le fandroana devolo alefa ny afinao Jehova anandoro a de tonga de manandrify any amin'ny toerana misy azotsika tsy rehetrarehetra de tonono le karazana blocage sy nitsatoka karazana devolo sy fanahy ratsy rehetrarehetra na ao an-tranonareo any rehetrarehetra na ny mpianatra koa zany hoe de zavatra tsy hainao de roay mihitsy noty zay tsy hainao rehetrarehetra matera zay tsy hainao de roay devolo mihitsy hoe devolo sy ohatra roako amin'ny anaran'i Jesosy miala fanaratra roay aza miananina mihitsy fa teneny mihitsy mifanahy Jesosy nge raha nandroaka devolo tena ny teny mihitsy izy le fanahy mihitsy ny teneny fanahy moana miala am'ty olona ty fanandray koa tsika fanahy ratsiratsy iza le rana fa ratsy daholo de izy fa teneny mihitsy fanahy mamoana o Jesosy miala de mivoaka Jesosy nanonona fanahy ary io vao anina mihitsy tenenina mihitsy fanandray tsika tsy miteny zay matera-tsaitsika ny teneno ty tsy haiko Jesosy a ny devolo tsy fahaizana ny ty miala ao anatiko ao zay a ataotsika ny hira 700 misy fahavalo maro te hiady aminay a ny andininy voalohany any 700 de tonga tsika de mandohalika de mivavaka aro te ia dia mina falisi miravura ramamutaka izay tsy manakely iza mandohalitsy tsy manakely andresena miazire ripanu tsy olomberi Jeso tompo mandohalitsika mivavaka Jesosy eo dera sy manome voninahitra ny anaranao zay Jesosy misaotranao ny am'ty androandroany ty zay
nampianaranao andray Jesosy satria Andriamanitra mpampianatra anay ianao rery any le mpampianatra tsara indrindra le manoro lalana anay mitari-dalana anay amin'ny fahamarinana makasitraka anao Jesosy fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara Jesosy malalo zay rehetrarehetra zay nianatra teto mbola mpanota ny anaranay hatramin'izao ary mbola tena mpanota tsy olona voasaika anota fa fananota teo anatrianao satria zay rehetrarehetra nampianarina anay teo Jesosy dia nieritreretinay fa tena hoe tena tsisy mifanaraka tamin'ny sitraponao no nataonay tena menatra zay Jesosy tena menatra zay satria nataonay nahazo vana taty anatinay ny devolo satana tsy mba navita mivavaka nandroaka devolo teo anatrianao zay Jesosy tsy mba navita mihitsy zay ka hoe nataonay neno lalana mihitsy zany mivavaka zany fa nandray zay Jesosy dia misy tara foana amin'ny fivavahanay ka dia nararoty midevolo satana tamin'izany zay dia mipotehany fiainanay Jesosy nidira ny tokantranonay dia potika tanteraka nataony blocage ny asanay Jesosy dia zay no mahatonga anay mitsofozo fara mihitsy Jesosy ao anatrianao ka dia mifony atao anatrianao aloha Jesosy ny amin'izay rehetrarehetra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao vitanay na tamin'ny fiteninay zany na tamin'ny fijeriny masonay zany na tamin'ny fisainansainanay zany tena mifona aminao zay Jesosy tena mifona satria diso teo anatrianao fandroany kosa zay Jesosy mandohalika sy mifony atao anatrianao mangataka famindrapo mangataka famelan-keliko fa tena diso Jesosy fa mba tsarovo kosa Jesosy ny raha zay nalatsaka atao Kalvari fa diovana anay iny hanasana anay iny Jesosy ka mba diovy amin'izany raha anao zany zay mba sasao zay Jesosy mba diovy zay mba afa-pahotany eo anatrianao fa taminao dia taminao no nanotanay ary zay ratsy teo anatrianao no nataonay fa mba ho any amin'iza moa zay Jesosy fa ianao mifanekenay fa ho tompo sy mamonjy anay amin'ny androm-piaina anay manontolo fa hanompo anao zay Jesosy tena hanompo anao zay Jesosy fa miangavy anao Jesosy vonjeo zay Jesosy fa nataony devolo taingombozona anie zay Jesosy zany natonga anay mahantra zany natonga anay marary zany natonga anay salan'izay rehetrarehetra ataonay tena tsy mety daholo Jesosy fa ilay devolo satana no fatafidy nefa ny kosa ianao Jesosy fa name fahefananay hoe zao famatahana zao ny anaraka izay mino androaka devolo amin'ny anarako nareo hitena miteny zay tsy mbola hainareo nareo ary manana ny afo ndrivotra hoiraka anao sy ny le lafo mpanomponao andevonana amin'ny fahavalonao manodidina Jesosy malalo hitanao tsirairay avy ny misy anay tokantrano tsirairay fantatrao daholo ny momba anay fantatrao daholo ny sainay fantatrao daholo ny olanay fantatrao daholo zay rehetrarehetra mahavesatra aminay ny teninao Jesosy fa miteny makanesa ty amiko ianareo miasa fatra sy mavesatra etana zamy ianareo fitsarana androany Jesosy no ny amin'izany teninao zany no ny amin'izany fahefanana mianao zany dia manana ny rivotra hoiraka anao sy ny le lafo mpanomponao ka ho tandrofinay alefaso any amin'izay Jesosy ny afinao andevina andoro anapotika na samatiny devolo tsangana daholo amin'izay androaka devolontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy vehivavy Nazareta ny andidiko ny asa matiny devolo alefa ny afinao Jehova andevina andoro anapotika ny asa matiny fanaratsy re blocage mifanantsatoko rehetra may nareo satana tsy manan-keritra fanany filana fijangajangana sy favetavetana rehetra miala tsy manan-tsara tsy manam-pahefana fanany fanimpotsampy rehetra fanany fanimpotsampy rehetra fanany odi-ratsy rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy fanany fitiavam-bola fitiavan-tena miala fanany mitondra blocage may nareo satana tsy manjary tsy manafana fanany fitiavan-tena fitiavam-bola fahelonana rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kely tsy manam-pahefana mivoaka nareo satana tsy mananjary tsy manafana miala nareo satana tsy manan-kely tsy manafana fanany fihelonana rehetra blocage sy ny tsatoka rehetra miala tsy mananjara tsy manana fanany mitondra aretina rehetra miala tsy manan-kely tsy manam-pahefana nareo satana tsy manan-kery nareo fa any avany toroko amin'ny afin'Andriamanitra may amin'ny afin'i Jehovah nareo satana may sotra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy sotra araka ny teninao Jesosy raha miasa iza no masakana miasa mahery Jesosy miasa mahery Jesosy miasa mahery Jesosy ianao miasa mahery Jesosy miasa mahery Jesosy fa marina amin'ny teninao ianao Jesosy amarino ny teninao Jesosy
fa tsisy masakana ianao fa ianao ny tompony hery tompony fahefana any an-danitra saty atany miasa mahery Jesosy ampiasao ny indra fonao Jesosy ampiasao ny indra fonao Jesosy ka zay rehetrarehetrarehetrarehetra mitononona tamin'ny anaranao fa na ratsy rehetrarehetra zay nyroana tamin'ny anaranao dia fa may any amin'ny farimrehetrafo any toerina sy anjara zany kejao any amin'ny farimrehetrafo mandrakizay ihany Jesosy dia volo rehetrarehetra zay mipotehana sy nyroana fa na ratsy rehetrarehetra zay nitonona tamin'ny anarano kejao any amin'ny farimrehetrafo any toerina zany fa araky miteny hoe raha ny zanaka anao nafaka dia ho afaka tokoa ianareo tsotra Jesosy fa afaka zay fa manana anao ianao rery any ny Andriamanitra ianao rery any ny tompona tsy manana afa-tsy ianao zay Jesosy tsy manana afa-tsy ianao satria Andriamanitra mahery ianao Andriamanitra mahery ianao misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy voninahitra teo anao rery any Jesosy makasitraka anao era-po era-tsaina misaotra Jesosy dia raiky mandrakizay ny anaranao rainao izay ny an-danitra ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ny tiatany tahaky ny an-danitra ary mamelà ny elokay tahaky ny namelana izay meloko taminao ary iza mitondra anay amin'ny fakapana hamanafana ratsy manao fanjakana sy ary voninahitra mandrakizay maminy foko ry Jesosy ny famonjena zay vitana ny adisoko navelana tena afaka hoe tena afaka mandraky izay atsangano mitanana hoe Jeso mala alo pamonjiso hindronia akio raisoana velokanompo velokana vonokanao am'izay zay vonokana ao zay sitraka zany tokoa Jesosy vonokanompo anao am'izay zay vonokanao ny sitraka ao am'izay zay fa nanolo tena tiatzay Jesosy dia ho anao mandrakizay ho tanteraka tokoa any zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen petra asitrakareo amarana antsika azy izavy le manalabaka teo tsangano tanany raha mety hoay betabeka ianareo sake ifampisodrano aminareo zahay raha mety venareo makaty aloha ety dia tsofinay rano zay rehetrarehetra io tsodrano anareo daholy ny ray ny zaza rehetra manalabaka dia makany amin'ny dady sy mamana izy dia ho tsofina rano ny ao amin'ny radio kosa efa afaka tapahana ny ao amin'ny Facebook efa afaka tapahana fa ny anjaranareo reny dia mangata tsodrano any amin'ny dada sy ny eny izany tsangany ety nareo manao lavalava amin'iny tsika kosa ny mpiteoreneny tsodrano an'zareo aza mody aloha ianao raha sitraka ao indrindra fa andao tsofina rano ianareo tsy raray avy ireo